How can they go through a trial to purify them when the bleached blood of Jesus Christ takes every symptom of sin and stuff away? And you're already afatra nytoreniny mpaminany William Marion Branham what are you going to be judged kasika ny fanambaran'ny tomboka se fito Where are you going to get your purification? Well, you have to be boky purified. laharana fahatelo When you're perfectly in Christ, lohateny sinless. tomboka se voalohany All right, what's the judgment for? tamin'ny alatsinainy ariva fa 8 martsa They haven't done it for 3 years. ambin'ny 7 sy But this is arivo the hour of revelation. tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana USA When, I don't know. I can't tell you, but anything. I want to live tonight like if it was tonight, I'd be ready. You might come tonight yet. Let's bow our heads now andesika for iondrika prayer. ankehitriny mba hivavaka Our Heavenly Father, rirainay any an-danitra we thank Thee tonight misatranao for zay this amin'ity arivo another ty ny opportunity amin'izao to tombontsoa come to manokana hafa worship indray You, hanomponanao zao We are thankful to makasitraka be zay alive raha velonaina and to have this ka great manana revelation an'izao of fanambarana eternal lehibe life ny dwelling amin'ny fiainana within us. mandrakizay izay mitoetra ato anatinay zao And we've come ary tonight, tonga zay Father, zao to arivo zao raha study io Thy mba word hiaraka together. andinika amin'ny teninao These great de reto hidden zava-miafina mysteries that's been lehibe hid zay since the nafenina hatramin'ny foundation of fanorinana the zao world. tontolo zao ireto And the Lamb ary ny is the only zanak'ondry one izy rery ihany that no can afaka reveal anambary it to us. zany aminay I pray that He will mangataka ho come miaviny eto among us anivonay tonight zao arivo zao and will take of ka His word andray and ny teniny reveal it to ary us, anambary zany aminay that we might know mba ho how fantatray to ny be ahatonga better anay ho servants mpanompo to ny Him tsaratsara in kokoa this amin'izao end time. andro farany zao Oh God, as we andriamanitra see that we hitanay are fa eo now amin'ny in andro the farany end misy time. anay ankehitriny Help us to know our koa place, manampia Lord. anay mba lala ny Our toeranay frail tompo being eo koa ny fahosan'ny tenanay certainty of the nefa coming azo of antoka the fa Lord antombotra soon. ny fiavian'ny tompo We asked it in Jesus' angatanay name. amin'ny anaran'i jesosy zany amen I believe it was David inoko fa said, I was davida no happy nolaza when he hoe said faly unto ara hoy izy ireo me, tamiko let us go into the house of andesika the ho any Lord. an-tranon'ny tompo It's always a great tombontsoa lehibe an-trano ny privilege to fahatongavany come eto ary and the studying of the ary ny word fiarahana together mandinika ny tenina gives us no this manome great atsika hope. n'izao fanantenana lehibe zao Many misy standing, mitsangana and maro I'm just ankehitriny going to ko hurry de quick andeha fainga anarak'izay vitako aho But I trust that tenay koa you have nefa fa enjoyed nafaly anareo tahaka the presence of the ny Holy Spirit fanatrehan'ny like I fany have masina these last tamin'ireo couple fivoriana of vitsy sy times. lasy reo And today, I ary had androany something to misy happen zavatra that I nitranga haven't teo had amiko for a zay long efa time. tsy tsapako hatry ny ela I was studying teo on this, ampandiniana an'izao on aho this revelation an'izao here fanambarana of ito the zao opening ny of amin'ny the seal. fisokafan'ny tombo kase Years ago, I efa run through nandalovako it any here zany about taona maro some lasa 20 tany years aloha ago, I ataoko guess, fa or roapolo something taona like lasy that. zay na teo eo But somehow or another, I nefa never nisy was just zavatra tsy exactly afa-po tato anatiko satisfied. na fomba ahoana na It ahoana seemed like there was some tahaka things, ny hoe especially mbola in nisy these zavatra hafa seals, indrindra fa because tamin'ireto tombo those kase reto seals satria are reo the tombo kase entire reo book. de ilay boky amin'ny It's the fahafenony book. hitanareo io ilay boky The whole book ny is maizy one an'ilay boky book rehetra de boky ray sealed. voisy tombo kase It starts, for ary instance, manomboka if I add ohatra something raha here, nisy I'll zavatra show you teto what I amiko mean. asehoko Here anareo ny is tiako one ambara seal. indro ny That's tombo one, kase and anankiray you roll it up anankiray like zany this the way ary it was ahorona rolled. reto zao io And you arak'izay roll it up in nampiorona this azy manner. ary ahornareo And at arak'izao the fomba end, zao there's io a little piece ary misy sticking out tapany like mihoatra kely that. toy zao ety That's amin'ny the farany first seal. zay ny tombo kase All voalohany right. Then that's eny ary the first zay part no of the ampahany book. voalohany Then the amin'ny boky next seal avy eo is rolled in naorona this toy zao manner. fomba zao ny Right tombo to the kase side manaraka of it. And mipetaka it's am'ty rolled anankiray up ty in de this naorona manner toy right zao here. fomba eto zao And zany at the end, avy eo amin'ny right farany there, there's another eto zany sticking misy out, mihoatra means kely two hafa seals. koa tombo kase That's roa the way the whole ary zay ny Bible fomba was nanoratana wrote. ny baiboly The rehetra scrolls. tamin'ny And oronam-boky so, ka ny to break these famahana nyreto seals, tombo kase it reto ary opens no the manokatra mysteries andreo of the book. zava-miafina ao amin'ilay boky Did you get to study efa in nandinika Jeremiah ny taon'ny how he jeremia wrote ve that nareo many ny of amin'ny you fomba take it nanoratana down anio last night? fa maro taminareo How nandrainao the tian'izany seals maly arivo were ny fomba wrote nanoratana and an'ireo tombo placed kase away reo for sy ny keeping nanokanana an'izany mba ho tehirizina until he returned mandra-piverina after 70 afaka years 70 taona of the captivity. avy tamin'ny He was fahababoana returned back and niverina claimed teo his izy ka possession. nitaky ny fananany I ary certainly like to tiako study. tokoa ny You mandinika can't, an'izany there's no tsy vitany way to tsy express misy it fomba all. nehoana an'izany rehetra zany Because it's an satria eternal word. teny mandrakizay io It's an eternal boky book. mandrakizay io Therefore, we just have koa to no kind zany of get voatery the mijery high andreo tepoka places. mavesa-dany And sika today in studying, raha I've teo written ampandiniana down androany many de betsaka ny scriptures so soratra you can masina study soratako it. eto mba ahafahanareo And mandinika an'io ary also
ko ary anambara kokoa ny am'izany ny oronam-peo rehefa mandinika ianareo fa misy zavatra maro eo raha afaka hoeto amin'ny lampiazo fotsiny tenako ka anambaran'izany aminareo arak'izay fomba nanambarana azy tamiko tao amin'ny braoako. dia afinaritra zany saingy maika ny tena rehefa tongeto ka tahaka ny hoe mandingana zavatra etseroa ary miezaka nitondra ny ampahany fototra eo amin'ny olona mba ahafany izy ireo mahita zany. akasitrahako tokoa io hira nataony rahalahy Ingren io nidina avitany amin'ny voninany raha tsy nidina avitany amin'ny voninany izy ho taizany nisy atsika zao arivo zao koa ankasitrahantsika fa nidina izy mba hanampy atsika. eny maro no mitsangana ka hiditra amin'io faingana arak'izay azo atao sika tsy nilaza hoe hovitayntsika faingana zany fa ny anomboantsika faingana arak'izay mety atao no tiako lazainy. arakehitriny dia sika zao amadika taoriny efa hitatsika ny toko voalohany faharoa fahatelo ary fahaefatra ary omaly ariva ny fahadimy fa hanomboka ny apokalipsy toko fahenina sika zao arivo zao. eny raha mandinika nyity toko ty sika dia mitodika eo amin'ny toerana maro na ny testamenta taloha na ny vaovao mitovy ihany satria ilay boky manontolo no fanambarany Jesosy Kristy. hitanareo fanambarany Jesosy tompo avokoa izy rehetrareo fanambarany Jesosy Kristy. Andriamanitra zany manambara ny tenany ao amin'ilay boky manambara ny tenany amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ilay boky fa Kristy no fanambaran'Andriamanitra tonga mba anambaran'Andriamanitra izy satria iray ihany izy sy Andriamanitra tao amin'ny Kristy no nampiavana zao tontolo zao taminy. amin'ny fiteny hafa tsy ho nahafantatra na izy an'Andriamanitra mihitsy ianareo raha tsy efa nanambarany tenany tamin'ny alalan'i Kristy izy teo ianareo vao nahita azy. Nieritreritra taona maro lasa zao hoe mitesitra tamiko angamba Andriamanitra fa Kristy no nity aho. hitako aveo fa olira ihany zany hitanareo fa Kristy mihitsy ny mifon'Andriamanitra. ary eto raha mandinika an'izao sika mampitahany io sika eto reo boky telo voalohany ao amin'ny baiboly amin'ny apokalipsy zay vao nijerentsika akaiky dia ny taonany fiangonana ny taonany fiangonana fito. eny misy ny taonany fiangonana fito ny tombo-kase fito ny tropetra fito reo lovia reo fanahy maloto ny saoana ary miaraka io rehetra io. toinona no itiavako anana sary lehibe ka maritra an'io eo araka ny fomba fahitako azy. eny ny amin'ny fomba afakan'io rehetra io ny toerana nataoko antsara eto amin'ny taratasy kely zany nefa ao hainareo tsara zany fa mifanitsy avokoa ny zavatra rehetra treto ka na ny andro sy ny taona zay tonga sy lasa dia samy nifampiditra tsara tanteraka tokoa koa angamba mety tsy marina avokoa zany saingy zay na dia zany aza no farafahalalako an'io ary fantatro fa raha manao zay tratrako aho nefa manao fahadisoana eo amin'ny fiezahako ny anao zay tratrako sy ny farafahalalako azy dia azo antoka fa mela heloko Andriamanitra ny amin'ny nanaovako ny amin'ny fahadisoana raha toa ka diso ny nataoko. nefa eny reto boky telo voalohany reto no voalohany taonany fiangonana fito ary hitatsika teo fa nakarany jaona natao amin'ny apokalipsy toko fahaefatra. hitanareo hitatsika reo fiangonana tsy dia nisy voalaza maro loatra ny amin'ireo tao-piangonana eto no heveriko fa anaitra indrindra ny olona mametraka ny fiangonana any amin'ny fahorimbe any izy ireo eo amin'ireo zavatra hitrango ireo arak'izay voalazako tamin'ny alady omaly ho afy tampoka eo reo fahorimbe ireo dia antany teny ianareo hoe nahoana no tsy ny fampakarana ny tonga aloha fa hitovy amin'izay efa nisy ihany efa lasa zany nefa tsy nalala ianareo. hitanareo eny tsy dia misy fampanantenana firy mikasika an'io fiangonana io fiangonana Zetlisy io lay ampakarina. eny misy zavatra tiako ataonareo an-tsaina misy ny fiangonana ary misy ny ampakarina. hitanareo tsy maintsy ataonareo foana ny ampifanitsy an'izany ho telo diso ny efatra telo fito folo rombifolo ny efatra ambyroapolo ny efapolo ny dimapolo dia reo isa tsy hay hovany reo. ny baiboly dia mampifanitsy ny hafa ny Andriamanitra amin'ny isa reo isa ao amin'ny baiboly amin'ireo isy ireo ary raha mahazo zavatra miataka amin'ireo isy ireo ianareo dia mitandrema tsara tsy fanity tsara amin'ny zavatra manaraka zany tsy maintsy averinareo amin'ny toerana ny anganareo io
rahalahy Livel izy ataoko fa eto izy niresaka ny am'ireo olona miataka amin'ny lalany zay ndray andro iny mitovy amin'ny mitifitra zavatra kely ray zany raha namboarina tsara io basy io nataony fanitsika naitsy de tsy maintsy avoan'le zavatra kely raha tsy hoe mietsika ny vavambasy na mivilana na nisy fihetsehana kely na mpiala azy teo na koa na nisy rivotra nitsoka na taiza toerana ny angany fomba tokana ihany no avoazany an'io de miverina amin'ilay toerana ny alany tamin'nitsiny ary mameriny indray mba avoan'lay zavatra kely raha tsy zay eny tsy avoan'lay zavatra kely io ary enoko fa toy zany eo amin'ny fandiniana soratra masina raha toka misy zavatra iangany eto nefa tsy mamoaka zavatra marina de hitanareo fa tsy izy zany misy fahatsona natao tanoany ka tsy maintsy miverina ianareo tsy vitanareo mihitsy ny aminavinany zany ao an-tsainareo tsy vita tsotro zao hitatsika ao amin'ny soratra masina fa tsy nisy olona tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambany tany na zay efa lasa na zay mbola ho avy ka navitan'io lay zanak'ondry ihany no navitan'io koa tsy misy dikany tsotro zao ny fanazavan'ny seminaira na tohiny zany hitanareo ny zanak'ondro no tsy maintsy hanambary zany de zay ko dia mananteny sika fanampy atsika izy nakariny jaona ao amin'ny toko faefatra mba hahita andreo zavatra nisy sy misy ary zavatra ho avy fa mifarana amin'ny toko faefatra ny an'ny fiangonana de mampiakatra ny fiangonany Kristy mba akarina ny amin'ny abakabaka iaonamina ary tsy miverina miseho izy io raha tsy amin'ny toko 7 rehefa miverina miaraka aminy izy toy ny mpanjakany mpanjaka sy tompon'ny tompo miaraka amin'ny fiangonana ary eto antenaiko fa ho vitatsika ny andalina ny rehetra io ndray androany mialohan'ny fiaviany angamba raha tsy zay ahitan'io ihany sika na de zany azy ko dia tsy mampanina eny atao amin'ity toko 5 ty ny fisokafany reto tompo-kase reto ary eto lay boky voisy tompo-kase 7 tytsika aloha ny amaky ny tompo-kase voalohany omaly arivo mba nanana fototra kely angany hitatsika teo fa rehefa nijery jaona de nahita izy fa mbola teny an-tanan'lay tompony voalohany lay boky Andriamanitra tsaronareo ve ny navery azy io tamin'ny Adamo nafony lay boky ny fiainana ho amin'ny fahalalan'ny Satana ka very ny lovany very ny zavatra rehetra ary tsy nisy fomba isin'ny fanavotana de natao nanam-pitoviana tamin'ny olona Andriamanitra nidiny izy ka tonga mpanafitra ho atsika mba hanafitra atsika ary hitatsika tamin'izany fa reto zava-miafina tamin'ny andro lasy reto no tokony hosokafana amintsika amin'ny andro farany eny hitatsika tamin'izany ihany koa teo amin'io fa raha vao narehan'io antso mba androson'lay layavana mafitra io jaona mba anao ny fitakiny de tsy nisy olona afaka nanao an'io tsy nisy olona tany an-danitra tsy nisy olona tetỳ an-tany tsy nisy olona tany ambany tany tsy nisy mendrika na de nijery an'lay boky azo eritrereto ane zany tsy nisy mihitsy mendrika na de nijery zany azy de nanomboka nitomany zaona fatany fa tsy nisy fomba isin'ny fanavotana teo lavony zavatra rehetra ary hitatsika fa vetivety de nitsahatra faingana ny ranomasina no lay fanambarana nataony anankiray tamin'ireo zava-mananana efatra nareo loolona zay no izy hoy ny anankiray tamin'ny loolona aza mitomany ry jaona fa lay liona avy amin'ny firenen'ny Joda efa naresy amin'ny fiteny hafa nandresy ary nahazo fandreseny teo ampitodiany jaona no nahita zanak'ondro nivoaka teo tsy maintsy feno rà sy voatetitetika ary naratra izy io vovono zany lay voalaza hoe zanak'ondry vovono ary mazava ho azy fa mbola feno rà teo aminy fa toy zany raha efa namono zanak'ondry ianareo ka nivononareo tahaka an'ity zanak'ondry ty io tena nitorotoroiny teo amin'ny azo fijalia zany voalefina ny lany voafantsika ny tongotra matanana ary tsilo no teny amin'ny andriny nampalahelo indrindra ny toerana nisy azy fa nandroso teo io zanak'ondry io ary nakeo amin'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandriana de lay niazona ny didi-pananana rehetra ny amin'ny fanavotana
mandroseho ary lay zanak'ondry ary raisin'lay boky avy eny an-tanan'lay mipetraka teo ambony izy fiandrianana de nalainy ka nivany reo tombo-kase ary nosokafa n'lay boky ary rehefa nisy zany hitantsika tam'izany fa tsy maintsy nisy zavatra lehibe nitranga tao an-danitra satria nanomboka nika ny lolona 420 sy reo zava-mananainy ary zay rehetra tany an-danitra hoe mendrika ary indro fa tonga teo reo anjely ka nandraraka n'ireo lovia zay nisy ny vavaky ny olona masina niantso mafy reo olo-masina teo ambanin'ny alitara hoe ianao no mendrika zanak'ondry satria ianao no nanavitra anay ka nanao anay ho mpanjaka sy mpisorona ankehitriny fa anjaka eny ambonin'ny tany zahay la fa toy izany rehefa nosokafa n'io boky io hitanareo fa efa voalamina sy voasoratra talohan'ny fanorenana zao tontolo zao lay boky ity boky ty ny baiboly de fa voasoratra talohan'ny fanorenana zao tontolo zao rano marina ary Kristy amazanak'ondry azy de fa voavony talohan'ny fanorenana zao tontolo zao ary ny mpikambana ao amin'ny ampakariny efa natao tao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana zao tontolo zao ny anaran'izy ireo saingy vo isy tombo-kase zany nefa voambary zany ankehitriny de reo anarana zay efa tao zay mikasika an'io rehetra io fa zava-dehibe tokoa zany ary jaona rehefa nety zany izy de nanao hoe ny zavatra rehetra tany an-danitra ny zavatra rehetra tany ambany tany ny zavatra rehetra nandry azy nanao hoe amen saotra sy aja fotoana feno hafaliana tsotro zao no nananany teo ary satria lay zanak'ondry no mendrika ary eny eo lay zanak'ondry ankehitriny eny zao arivo zao raha miditra am'ty toko faheniny ty sika de efa eny an-tanan'lay boky ary efa manompoka ny ainambaran'io izy ary androany a de tena mety ary antenaiko fa ara-panahy ny olona nanao fahadisoana matsiravina ny amin'io aho raha tsy tonga tao amin'ny broko ny faniamasina androany tamin'ny 12 ora teo eo ka nanitsy aho ny am'izay zavatra efa nosoratako mba ho lazainy nalaiko avy tamin'ireo tahirin-tsoratra fahiny zany tsy nanana ny amin'io mihitsy ah tsy haiko ny amin'ny tombo-kase faharoa na de kely azy fa naka tamin'ireo tahirin-tsoratra sasany fahiny ah de zay efa nitoriko taona maro lasaka voasoratra de nakambako io tahirin-tsoratra io ka tahirin-tsoratra avy tamin'ny mpampianatra Smith avy tamin'ireo mpampianatra malaza maro no nakambako tamin'io fa izay no izy rehetra de nisoratako zany ary efa andehanao aho hoe avy amin'ny fomba fijery io no andalinako azy fa teo amin'ny 12 ora toandro teo eo niditra mora fotsiny tao amin'ny bro ny faniamasina de nisokatra tamiko tsotro zao io rehetra io ka eo zany eny ny amin'io fisokafan'ny tombo-kase voalohany io azoko antoko toy ny fijoroako eto zao arivo zao fa filazantsara ny fahamarinany ty orazaiko aminareo eto ty fa fantatro fotsiny fa zany tokoa satria raha mifanohitra amin'ny teny ny fanambarana de tsy fanambarana zany ary fantatro fa misy zavatra manana endrika to tahaka ny tena marina nefa tsy marina hitanareo to tahaka an'izy nefa tsy izy ankehitriny hitantsika fa teny amin'ny zanak'ondry lay boky eto ary eto ny toko fahenina no vakitsika ary nahita aho rehefa nivany ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7 ary reko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina 4 tahaka ny fikotroky ny kotrokorana nanao hoe avy ka izao ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy ary zay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satro-boninahitra izy de nivoaka izy ka naresy sady mbola aresy eny zay ny tombo-kase voalohany de ilay ezahantsika azavaina miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zao arivo zao arak'izay farafahaizana ary tsapako fa ny olona zay miezaka ny anazavanyio dia mandeha eo amin'ny lalana mampidi-doza raha tsy fantatra ny zavatra atao hitanareo koa raha tonga tamiko tamin'ny fanambarany zany de holazaiko anareo arak'izany raha avy amin'ny fisainako manokana ihany nakako azy dia holazaiko anareo zany alohan'ny ilazako ny amin'io kanefa manana antoka toy ny joroketo aho zao arivo zao fa vao tonga teo amiko androany zany avy am'lay tsy to
tsy miambo ny ilaza zavatra toy zany fotsiny akory aho indrindra fa am'ty ampahany soratra masiny ty za de antenaiko fa azonareo ny zavatra resako eto hitanareo eny fantatrareo tsara fa tsy afaka milaza zavatra ny tena raha toka misy zavatra tokony hipetraka eto alohan'ny trangana io de tsy azonareo lazay zany raha tsy efa misy zavatra mametraka azy eto hitanareo maharaka avy ianareo misy zavatra voarainareo ve hitanareo eny lay boky miorona voisitomboka se fito ankehitriny no vanylay zanak'ondry miditra am'izany zavatra zany sika zao rivo zao anampyantsika ny Andriamanitra arakaraka ny amahana sy ny amoahana an'ireo tomboka se de voambaratra ny zava-miafina ao am'ilay boky ankehitriny hitanareo fa boky voisitomboka se ity eny inotsika zany saty zany inotsika fa boky voisitomboka se izy io eny tsy nalalan'izao sika teo aloha zany anefa izy io voisitomboka se tamy tomboka se fito izy io zany hoe teo ivoan'ny boky no nanaovana tomboka se an'ilay boky tamy tomboka se fito raha ty karazana boky ty no resahany de ho tahaka ny mametraka fe manodidina azy misy fe fito saingy tsy ty karazana boky ty oronam-boky io koa rehefa sokafana ny oronam-boky de zay ny anankiray aveo mbola ao am'ilay oronam-boky ny larana faharoa ary voalaza eto mihitsy ny am'izany nefa zava-miafina io na minavinany am'izany anefa sika na de zany azy saingy tsaroa fa voisitomboka se lay boky ary lay boky dia boky ny zava-miafina misy fanambarana de ny fanambarany Jesosy Kristy zany hitanareo boky misy fanambarana reto fantatrareo fa nandritra ny taona ny fanesy na minavina sy niezaka niditra tamin'io ny olona sika rehetra zany fa na de zany azy nisy fotoana tsaroko raha toka sendra eto raha mise boanona na misy fianakavy eto tsy hoe na ratsy azy nilazako zao sakaizakaiky raha mise boanona fa lehibe tao amin'ny asa-panjakana anankiray izy raha mbola niasa tao ny tenako raha vao nandray famonjena ary niresaka taminy aho hoe namaky ny bokyny apokalipsy hoy izy niezaka namaky an'io zavatra io aho hoy izy fa lehilahy mahafinaritra raha mise boanona ary izy de mpikambana tao amin'ny fiangonana fa tsy fantatro hoe taizany kambanany kanefa hoy izy ataoko fa ninana sakafo nisy sakay meny jaona tamin'io aly io ka nandeha natory voky tsara hoia taminy na dia mety ho namozako ny asako azy zany hoia tsy menatra ny tenanao ve ianao raha milaza zany mbola tovolahy ny tenako teo nefa hoia tsy menatra ny tenanao ve ianao raha manao ny tenin'Andriamanitra ho toy zany hitanareo nefa mbola tovolahy kely ateo tsy ny ohatran'ny angamba raiky am'roapolo roa am'roapolo taona ary sarotra ny fitadiavana asy teo ny fahasarotam-piainana saingy nisy tahotra tato anatiko rehefa nanatsatso raha nandre olona manatsatso ny tenin'Andriamanitra ny tenako fa marinana izy io fa amarinana avokoa koa tsy nofy akory io na nofy ratsy tsy avy am'izay no an'ny Jaona tao amin'ny nosy Patmo izy satria niezaka izy ny anao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny endrika boky ary ny gouvernementany Roma no nanao sesitany azy tao ary teo amin'ny nosy izy tamin'ny andron'ny tompo ary narefeto ny firondrony ranobe teo ivoany de nitotoka izy mba hijery ka nahita fanaovanjiry volamena fito ary indro fa teo anivony zany lay zanak'Andriamanitra eny koa fanambarana ary lay boky koa ny fanambarana dia zavatra zay mampafantatra zavatra misy zavatra voambara areto mario mba tsy anadononareo azy nakatony io mandra-pahatonga ny andro farany hitanareo ny zava-miafina rehetra mikasika an'izany no nakatony mandra-pahatonga ny andro farany hitatsika ao amin'ny soratra masina eto zany ankehitriny voambara ny zava-miafin'ilay boky rehefa mivany tomboka se ary rehefa mivatanteraka ny tomboka se de tapitra ny fotoana fanavotana satria miala teo amin'ny toerana fanaovana fifonana lay zanak'ondry mba handeha handray ny zony mpanelanelana izy nandritra zany saingy rehefa mivoaka ny tena fanambarana ny am'ireo tomboka se rehefa manomboka miva izy ireo de efa mandroso avy eo amin'ny fitoerana masina lay zanak'ondry mifanaraka am'teny zany namaky an'io sika omaly arivo tonga izy avy teo amin'ny mivoaka avy teo anivony zany ary nandray ny boky koa de tsy mpanalalana itsony izy satria na de ny antsony izy ireo azy aza de liona
ary zany de mpanjaka ary tsy mpanalalana izy eo na de zany azy nanomboka tamin'ny taona ny fiangonana voalohany reo mpilalao sehatra ny am'reto tomboka se reto eny tsarovy zany mba azaonareo tsara ny fototra iangana raha azo atao na arak'izay azonareo atao reo mpilalao sehatra zay no iantsoko azy satria ny mpilalao sehatra dia olona manova sarotava hitanareo ary eo am'ty fampisehoana io arivo ty ahitsika fa satana no manova ny sarotavany ary izy rehetra mpilalao sehatra kristy nanao ny anjara ny lalaovina izy rehefa niala tamin'ny endrika fanahy ka tonga olona akanjo filalaovana sehatra fotsiny no nanaovany nofon'olombelona de nidina tamin'ny endrika lehilahy ray izy mba ho tonga avana mahavitra koa de hitanareo fa endrika mpilalao sehatra fotsiny io zay no antony mahatonga an'izy rehetra eo amin'ny fanoharana sy endry de zay fomba ahitana azy reo eto toy ny zava-mananana sy biby sy ny sisy fampisehony iray zany fa tamin'ny taona ny fiangonana voalohany no nanomboka reto mpilalao sehatra reto satria kristy manambara ny tenany tamin'ireo taona ny fiangonana fito no nisy teo eny azonareo ve zany eny ary hitanareo kristy manambara ny tenany am'ireo taona ny fiangonana fito aveo nandritra reto taona ny fiangonana reto nisy fisavorotahana be ihany tonga teo fa eo amin'ny fiafarany ny taona ny fiangonana ny afatra lay anjely fahafito no andray an'reto zava-miafina very reto ary anome an'izany ho an'ny fiangonana hitanareo eny atsikaritra an'io sika tsy mbola voambara teo amin'ny tena eviny anefa izy reo teo eny tamin'ny androny baiboly efa teo reo zava-miafina ary arak'izay fomba nahitany jaonazy eto no nahitan'izy ireo ny fitrangan'reto zavatra reto eny hoy izy nisy nitaingina soavaly fotsy kanefa lay zava-miafina mikasika an'io misy zava-miafina mifandraiky amin'io mpitaingy soavaly io eny na izy azy zay no tsy hain'izy ireo nefa tsy maintsy voambary io nefa tsy maintsy voambary io aoriny ny alany lay zanak'ondry eo misy zafiandrianany ray teo am'ilay nanaovan'ny fanelanelanana tamin'ny mahavana mahavitra azy misy zavatra kely tiako atsipy eto eny raha misy mahazo an'reto olona-pero eto afaka miteny zay tia lazaina ny olona manana zo izy ny am'izay rehetra fandresen-dahany fa raha fatareo tsara fa raha misy mpitoroteny tsy te anome an'izao ny mpinina de lazao izy reny mba tsy handray an'izao fa za eto anivon'ny vahoaka zay na ny rahana hitory ah noho zany ny fahamarinana no tsy maintsy ambarako hitanareo eny lay zanak'ondry taty amin'ny fotoana nanaovana fifonana taty nalala izy fa nisy andreo anarana tao izay nataotao hatramin'ny fanorenana zao tontolo zao ary amin'ny fotoana rehetra tsy mbola mahavoaseho an'ireo anaran'ireo eto tany de nylainy ny nijanona teo toy ny mpanalalana azonareo ve zany tena hoe ny fanindrena raha teo hitanareo eny ary ny lainy ny nijanona teo satria tonga izy mba ho faty ho an'ireo zay efa voalahatra Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrak'izay hitanareo tamin'ny fahalalany raha teo no nahitany azy ireo tsy tamin'ny sitrapony manokana raha ny sitrapony de tsy tia nisy overy fa tamin'ny fahalalany raha teo no nalalany hoe iza ny overy ary iza ny tsy overy noho zany raha misy anarana anankiray ihany mbola tsy voaseho eto tany de ilain'ny kristy ny mijanona eo toy ny mpanalalana mba ihany amin'io anarana io fa raha vao tafarotsaka ao am'lay eau de javel na fanalana tasy io anarana faran'io de tapitra ny andro nanaovan'ny fifonana zay maloto aoka mbola ialoto ihany izy zay masina aoka mbola iamasina ihany izy hitanareo ko dia miala eo amin'ny fitoerana masina izy ary lasa toerana fitsarana io lozan'izay anivelan'ny kristy eo ankehitriny mario fa tsy maintsy voambara nefa zany rehefa miala eo amin'ny toerana nanaovan'ny fifonana teo am'ray lay zanak'ondry eny ny apokalipsy 5 zany raisiny lay boky misy tombo-kase eto lay boky misy tombo-kase na lay boky voisy tombo-kase tamin'ireo tombo-kase ka vahany zany ary asehoany ny aminy jereo eo amin'ny farany tao am-piangonana ary rehefa tapitra ny fanaovana fifonana de efa tapitra ny taonany fiangonana
tonga izy tamin'ny taona voalohany de ny taona Efesosy nanambara nandefa ny iraka mario ny zavatra mitranga raha mirosy ansika zao ny fandehany zavatra mitranga voalohany misy zavatra voalaza aloha tao an-danitra inona no mitranga mivany tompo-kase iray ino zany misy zava-miafina voaseho hitanareo ary rehefa miseho ny zava-miafina iray dia misy tropetra maneno milaza ady zany misy loza milatsaka ary misy taom-piangonana miatomboka hitanareo inona io ady risahana io mandrobaka ny zava-miafin'Andriamanitra ilay injely ny fiangonana zay mbola tsy voambara tanteraka eo kanefa rehefa tao zany de rombany io zava-miafin'Andriamanitra io de makeo amin'ny olona izy tao arinona nomezana azy an'ilay zava-miafina makeo amin'ny olona izy ino ary nataony eo manomboka mitory an'io afatra io de miteraka ino zany ady ara-panahy de alain'Andriamanitra aveo ny irany miaraka am'ireo voafidy tamin'ny taona io ary ataony zay tsaran'izy ireo any matory de arotsany am'ireo zay nandahany io ny loza fitsarana amin'ny ampahany aveo rehefa tapitra io de mitoy any zany ary manangana ara-fipiangonana izy ireo ka lasa nara-piangonana nefa mba niatomboka tamin'ny asa nataon'ireo lehilahy tahaka any Wesley sy reo hafa rehetra reo de mivariny indray ao misavorivoriny rehetra ary misy fanompona hafa indray aveo mivoaka inona no mitranga aveo misy iraka hafa tonga eto tany ho an'ny taom-piangonana iray hitanareo koa rehefa tonga izy dia maneno ny tropetra mitondra ady izy hitanareo inona no mitranga aveo amin'ny farany aveo esorina eo misehatra izy ary rehefa mandeha mitsahatra any izy de milatsaka ny loza mamodika azy ireo mamely ny fiangonana ny fahafatesana ara-panahy de vitany aminy io mandiany io de mirosa amin'ny hafa indray izy planina lehibe zany mandra-pahatongany eo amin'ty anjely farany ty eny tsy hoe manana zava-miafina manokana izy fa izy no manangona an'izay rehetra very tamin'ireo taom-piangonana hafa reo de reo fahamarinana rehetra zay tsy tena voambaramarina eny arakaraka ny avin'ny fanambarana koa dia ambarany amin'ny androny reo zavatra reo raha tianareo vakiny io eto zany Apokalipsy 10 voalohany hatramin'ny 4 eo hitanareo eo eny ary hitanareo raisiny lay boky ary zay misy an'ireo tombo-kase ary vany zany ka asehony an'ilay anjely fahafito satria ny fanompolilay anjely fahafito de zao ihany reo zava-miafin'Andriamanitra eny vao nijery ny taonan'ny fiangonana sika tamin'ny tantara koa azy ka nanapirofo an'izany hitanareo io no afatr'ilay anjely eo amin'ny fiangonana fahafito noho zany ambarany reo zava-miafina rehetra nisy tany amin'ny lasa de ny zavatra rehetra efa lasa Apokalipsy 10:7 zay no tsy maintsisy eny tsaroa fa amin'ny andro ny anjely fahafito rehefa mitsoka izy ka mampaneno ny tropetra ny filazantsara de izy no mamarana ny zava-miafin'Andriamanitra rehetra tahaka ny hoe indro fa nivoaka tamin'ireo taonany fiangonana voalohany ho hitantsika teo ary zany ny fampianarana aveo lasa resaka zany aloha aveo fampianarana aveo lasa fitsipika aveo lasa fiangonana zay namakivaky an'ireo taonany famazinana avy teo amin'ny taonany famazinana ny voan'ny fanavoazana voalohany Lutera ary karazana zava-miafina maro no netiny nandritra ny taonany fiangonana nandritra ny fotoana rehetra nisy teo io saingy tsy netiny hatramin'ny farany mihitsy zany de tonga teo niaraka tamin'ny fanamasina ny Wesley nahazo bebe kokoa tamin'izany saingy mbola tsy nofaranany amin'izany maro reo teboka navelany ankilany toy ny hoe famafazan-drano raha tokony ho batisa ary Lutera de nampiasa ny ray zanaka fanamasina raha tokony ho Jesosy Kristy tompo reo zavatra maro isan-karazany reo aveo tonga teo ny taona pentekotista niaraka tamin'ny batisa ny fanamasina de nivondrona teo amin'izany izy reo ankehitriny tsy afaka isy taona hafa intsony efa tapitra avokoa zany io no Philadelphia na eny ny taona Laodikia saingy teo ny hitatsika teo am-pandiniana soratra masina fa eo amin'ny fiafaran'ilay taom-piangonana trany ny avin'ny iraka ho an'io taona io zay foana teo amin'ny fiafaran'ny taom-piangonana no ny avin'ny Paul hitatsika tamin'izany fa teo amin'ny fiafaran'ny taom-piangonana ny avin'ny Irénée Martin teo amin'ny fiafaran'ny taom-piangonana Lutera teo amin'ny fiafaran'ny taonan'ny katolika fa ahoana Wesley teo amin'ny fiafaran'ny taonan'ny luteranina ary ny Pentecosta teo amin'ny fiafaran'ny taonan'ny fanamasinana ho amin'ny batisa ny fanamasina
fa eo amin'ny fiafarany taonany pentekotista eo no tokony andraisantsika raha ny voalaza ny teny arak'izay asehoka anareo anio ariva miaraka amin'ny fanampian'andriamanitra eto hoe tokony ahita sy andray iraka zay akan'ireo natao ankilabo rehetra tamin'izany sy anambarany tsy ambarantelon'andriamanitra rehetra ho amin'ny fampakarana ny fiangonana avy eo dia isan'ireo zava-miafina fitony kotrokorana izay tsy voasoratra akory mihitsy azy marina zany ary inoko fa amin'ny alalan'ireto kotrokorana fito reto ho voambara amin'ny andro farany izy ireo mba hanangona ny ampakarana ho eo amin'ny finono ny fampakarana satria raha ny zavatra nanantsika ankehitriny tsy ho vitantsika nanatanteraka anio misy zavatra hafa tsy maintsy mandigana lavidavitra sika zary sika raha manana finoana ampy ho amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra tsy maintsy manana finoana ampy sika mba hovana vetivety ka akarina hiala amin'ity tany ity ary ho hitantsika ty aoriana kely zany raha sitrapony tompo ho hitantsika ny toerana nandroatana zany avy eo ny fitsarana rehetra ho an'reto mpanao ratsy reto eny hitanareo fa nandritran'ireo taom-piangonana zay nisinyreto tompokase reto teo no nisokafan'izy ireo mandra-patonga ny ankehitriny zay isokafany tompokase farany ary eto raha indro fa nitazana ny amin'reto tompokase reto izy ireo ka naminavina fotsiny fa minavinana no nataon'izy ireo ankehitriny eo amin'ny fiafaran'ireo taom-piangonana reo taonany fiangonana aka ny toerany avokoa reto mpanao ratsy rehetra reto ka izotra ho ao amin'ny fahorimbe dia ireto mpanao ratsy rehetra teo amin'ireo tompokase fito reo zay niasa tamin'ny fomba ratsy teo amin'ny fiangonana ary ho hitantsika afaka fotoana fohy fa niasa tamin'ny anaran'ny fiangonana mihitsy azy izy ireo niantso ny tenany ho fiangonana jereo anie raha tsy marina zany tsy magaga raha tena nanohitra mafy ny anara-piangonana nefa tsy fantatro ny antony hitanareo ny farana ny amin'izy ireo eny manomboka amin'ny endrika tsy de manao ahoany zany amin'ny voalohany ary miaratsy hatrany mitoto zany mandrapa de miditra avy hatrany amin'io ny olona ka manao hoe eny mahafinaritra tokoa izy ty fa amin'ny andro farany ho fantatra ny amin'izany rehetra zany ary hiaratsy tokoa izy ireo amin'ny farany ka irona avy hatrany ho ao amin'ny fotoany isiny ny fahorimbe ary ahoana no ahafahan'ny olona ilaza fa andalo ao amin'ny fahorimbe ny ampakariny Kristy tsy azoko zany hitanareo esorina hiala lavitra ny fahorimbe izy io raha toka efa voatsara ny fiangonana ka efa nitsara ny tenany izy ireo sady nanaiky ny raha dia ahoana no ahafahan'Andriamanitra hitsara olona efa tanteraka tsy misy ota mihitsy hoy ianareo tsy misy olona toy zany ny mpino rehetra nateraky indray ny tena mpino dia tena tsy misy ota mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra tsy miankina amin'ireo asany izy fa ao amin'ny rany Jesosy tao no nandrotsahany ny fibebahany zay ny voalazany baiboly hitanareo fa izay nateraka Andriamanitra no tsy manota satria tsy mahay manota izy ahoana no ahafahanareo manao ny olona iray ho mpanota nefa ilay fanalana tasiny rany Jesosy Kristy no manelanelana azy amin'Andriamanitra anaparitaka tanteraka anioty zany ka tsy misy sisa tavela intsony hitanareo ahoana no ahafahan'io rany Kristy madio io amela ota anankiray ho tavela eo tsy hainy atao hoy Jesosy aoka ho tanteraka ianareo toy ny fatanterahany rainareo zay any an-danitra fa ahoana no ahafahantsika anana na dia ny fisainana no tonga tanteraka akory azy nefa mitaky an'io Jesosy koa raha mitaky an'io Jesosy dia tsy maintsy manao fomba ho amin'izany izy ary natao zany tamin'ny rano tenany eny izy rehetrareo samy manambara an'ireo zava-miafina rehetra nisy tamin'ny lasa eny ilay fisainana eto dia ny hoe amin'izao andro farany zao no anambarana an'ireo zava-miafina izay efa teo hatramin'izay ely zay sady nanivatsiva an'ireo taonany fiangonana amin'ny fisokafan'ireo tombokase eto amin'izao andro farany zao raha vao hifarana ny fotoana fanaovana fifonana amin'ny fotoana io avy eo misy fitsarana miandry an'ireo zay tavela ty aoriana miroso ho ao amin'izany izy ireo ao arininy anesorana ny ampakarina eo amin'ny sehatra zany andeha sika maka soratra masina tianareo raisina an-tsoratra ve soratra masina sasany andeha ho raisina ny Tesalonianina faharoa vetivety fotsiny dia jereo kely eto misy endrika mahafinaritra tokoa hita eto tiako zany andeha ro jerena eny Tesalonianina faharoa ary tiako ny andray ny toko faharoa amin'ny Tesalonianina faharoa ka ny andininy fahafito
andeha ho jereny zany Tesaloniana faharoa 2:7 ataoko fa zay no izy eny teo ampanoratana an'io a sady ny ororo no nangovitra miasa sady ny zava-miafina de ny tsy fakatoavan-dalàna kanefa ao ihany lay misakana mandra-panaisitra azy iza lay misakana hitanareo nisy zava-miafina ny zava-miafina ny amin'ny tsy fakatoavan-dalàna taty amin'ny taonany fiangonana voalohany mihitsy Paul no manoratra eto milaza izy hoe ny zava-miafina ny amin'ny tsy fakatoavan-dalàna inona ny hoe tsy fakatoavan-dalàna ny tsy fakatoavan-dalàna dia zavatra zay efa fantatrareo fa tsy tokony atao nefa ataonareo ihany ary nylaza Paul fa misy miasa ho amin'ny tsy fakatoavan-dalàna toy zany eto an-tany ankehitriny ianareo raha ho avy eo sika andesika maky an'io ampahany io fotoana fohy atomboketsy ambonimbony kely ny 15 aza mety ho fitan'olona akory ianareo fa tsy ho avy zany andro zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseo lay LAI lehilahy nota de lay zanaky ny fahaverezana maran'izany lay manohitra ka manandra-tena ho ambony no zay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra mamela heloko tsy hitanonareo va fa fony mbola teo aminareo ihany de efa nilaza ny zavatra zany taminareo ho tiako aho raha teo ka ny haino sasany tamin'ny fampianarany ary ianareo ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba ampisehoana azy amin'ny fotoan'androny tsy teo hitanareo tsy teo fa amin'ny fotoan'androny eny eo amin'ny famahanana io tombo-kase io ho fantatsika marina ny amin'io iza moa io lehilahy ny tsy fakatoavan-dalàna io iza moa io lehilahy nota io zalahy zay miasa ho amin'ny tsy fakatoavan-dalàna io fa ho voaseho izy amin'ny fotoan'androny fa miasa sahady ny zava-miafina de ny tsy fakatoavan-dalàna mpamitaka eny mamitaka ny olona ho ao amin'ny zavatra hafa hitanareo kanefa ho ao ihany lay Andriamanitra misakana mandra-panaisitra azy lay fiangonan'i Kristy lay ampakarina ary dia aseho lay tena mpandika lalàna eo amin'ny famahana lay tombo-kase eo amin'ny fotoan'androny hoy Paul tsy amin'ny fotoan'androko fa amin'ny fotoan'andro zay ampisehoana azy hitanareo zay olevon'ny Jesosy tompo amin'ny fofinainy vavany hijery an'izany sika afaka fotoana fohy ny fofinainy vavany jereo tsara ny amin'io ary hofoanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny ny fiaviny le iny de araka ny fiasan'ny Satana ile iny lehilahy iray zay miasa araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana mamitaka ny olona amin'ny tsy fahamarinana am'izay ho very tsy ty ampakariny ty fa ho an'ireo zay miandry zavatra toy zany satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana fa Kristy no fahamarinana ary Kristy de ny teny nefa aleony izy ireo ny fanekemponoana hitanareo zay amjena azy izy koa zany no ampanateran'Andriamanitra fiasany fahadiso-kevitra lehibe amin'ny inony ny lainga zao no tokony ho nandikanan'io raha nijeriny leksika aho lay lainga fa tsy hoe ny lainga lay lainga to lay nambarany any Eva ihany mba ho elohina avokoa zay rehetra tsy nino ny marina fa nakasitraka ny tsy marina fanambarana ry zany ao arin'ny fialan'ny ampakarina dia ampiseho ny tenany io lehilahy nota io izy lay tena ampakariny Kristy de efa nifidina sady nalaina avy tamin'ireo taona ny fiangonana tsirairay eny nisy teny nataoko ndray andro iny hoe mety ody any an-trano ny ampakarina nefa tsy halalany amin'io mihitsy ianareo marina zany nisy olona nanao hoe
fa raha labranamo ho andiany vitsy tokoa raha izany ho jesosy tahaka ny tamin'ny androny Noa izy ary resanany am'izany hitanareo zay nisy fanavalo ny vonjena tamin'ny rano de ho toy zany amin'ny fiaviany zanak'olona raha misy 700 no andeha ao amin'ny fampakarana zao arivo zao tsy andre ninina mikasika an'io mihitsy ianareo raha pitso na ny apitson'inona ty orina ho lasa izy ireo nefa tsy alalany amin'io mihitsy ianareo hitanareo ho zavatra toy zany mihitsy inona no izako lazay tsy miezaka ny ampitahotra anareo aho ka ampanahy anareo tiako hitandrona fatratra ianareo mivonona miambena amin'ny minitra rehetra ialao ny fahadalanareo miroso fotsiny am'ireo asan'Andriamanitra satria efa tara noho ny fiheveranareo azy zao ankehitriny tsarovy ny tena ampakarina eny misy ny ampakarina sandoko hitatsika ao amin'ny apokalipsy 7 zany ora vehivavy mpitondra tena sady tsy mananjava-mahory eny taingina an'io biby amin'ny volonjaka eo sy ny sisa biby dino tena izy eny fa lay tena ampakarina de olona amanarivony saingy revofity tamin'ny taom-piangonana tsiraray io isaky ny nisy afatra mivoaka ka nisy olona nino sy nanaiky zany tamin'izay azavana rehetra nisy teo de nasiana tompo-kase izy ireo mandra-pahatonga ny andro fanavotana tsy zay ihany vany nampianarin' Jesosy raha hoy izy nisy feo tonga tamin'ny fiambinana fahafito ny taona ny fiangonana farany zany hitanareo de hoe indro ny papakatra mivoamba hitsena azy de tonga ny virjina natory ny kosikosy maso nanao hoe ataoko fa tokony anana kely amin'ny dolilo koa fa tsaratsara kokoa ngamba ny anana kely amin'io fa lay tena ampakarina zay teo nanao hoe zara raha ampo anay no anananay zara raha ampidiranay ny anay tsy misy azonay omena anareo fa raha mila an'io ianareo de mandehana mivavaka ary raha mbola lasa izy ireo de tonga ny papakatra ary niditra ny ampakarina fa teo ireo sisy ireo tena nanana toetra tsara izy ireo lay fiangonana nefa navela tany ivelany de hoy izy any no isy fitomanina sy fitarainana ary fikitroanify hitanareo eny reo ny voafidy ary rehefa tonga lay feo hoe indro ny papakatra de ny fony tsiraray tamin'ireo zay nodimandry nandritra ny reto tao-piangonany reto izy rehetra hitanareo Andriamanitra tsy hoe araka ny fieritreretantsika azy hoe mandeha mitady an'ireo amanarivo ny velona am'izao taona zao izy ka apakatra azy ireo fa reo voafidy tamin'ny tao-piangonana tsiraray io izay no antony ilain'ny Kristy nitoetra teo amin'ny sezan'ny fanelanelanana teo toy ny mpanalalana mandrapititra lay anankiray farany eo amin'ny tao-piangonana farany fa ireto fanambarana ny am'izay nisy teo reto no voaseho amin'ny olona eo ka hitan'izy ireo ny zavantranga hitanareo azonareo vaikatriny eny ary mario fa ny sisa amin'ny maty reo mpikambana amin'ny fiangonana de tsy mbola velona mandra-patapitry ny 10 taona reo mpikambana amin'ny fiangonana reo kristianina ny fiangonana dia tsy velona indray raha tsy efa mifarana ny 10 taona de tonga eby izy ireo mba hijoro eo anatrehan'ny ampakarina marana zany hijoro eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavy voninahitra misy fiangonana milaza ny tena no mpanjaka vavy ny lanitra lay ampakaran'ny Kristy voafidy no mpanjaka vavy ny lanitra ary izy no tonga miaraka aminy nahitan'io Daniel ka nanao hoe arivo sy alalina no nanompo azy eny raha ijery tsara ny soratra masina ato amin'ny Daniel ianareo nipetraka ny fitsarana ary novelarina ny boky eny tsaro fa rehefa tonga izy dia tonga miaraka amin'ny ampakariny toy ny vehivavy manompo ny vadiny ary arivo sy alalina no nanompo azy nipetraka ny fitsarana ary novelarina ny boky ary nisy boky anankiray koa novelarina de ny boky ny fiainana zany tsy ny ampakarina mihitsy io efa niakatra izy ary tafaverina ary eo izy mba hitsara an'ireo taranaka zay nanda ny afatry ny filazantsara reo
tsy efa nilaza fa Jesosy hiara-mitsangana amin'io taranaka tamin'ny andron'io lay mpanjaka vavy avy tany atsimo amin'ny fitsarana ka nameloka an'io taranaka io fa avy tany amin'ny farany tany izy iaino ny fahendren'ny Solomona nefa indro misy lehibe no Solomona eto efa fitsaranany eo lay mpanjaka vavy ny Sheba avy tany atsimo no teo amin'ny fitsarana miaraka tamin'ny vavolombelona sehony tsy nisy na de jiosy ray azy ka nitsangana teo tamin'io taranaka jiosy io fa jamby izy ireo ka diso azy satria niandry azy izy ireo saingy tsotra loatra ny natongavana ka nandalo teo ambonin'io tozany izy ireo nefeto nanetry tena ity mpanjaka vavy lehibe ty ka tonga sy nanaiky ny afatra ary hoe eo amin'ny fitsarana izy io hoy izy ka nameloka ny taranaka io eny andiany telo atrano no hitanareo lay boky no tsaraina arak'izany reo maty de misy boky hafa lay bokin'ny fiainana ho andreo zay manana ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana de hoe raha amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranareo de efa milamina tsy tompoko jereo nanana ny anarany tao amin'ny bokin'ny fiainany Jodasy Iskariota hoy ianareo eto hoe tsy marina zany Jesosy ao amin'ny Matthieu 10 no nanome hery azy ireo androkademia ka nandefa azy ireo anasitrana ny marary anadio ny boky ary anangana ny maty de nandeha izy ireo ka niverina niaraka tamin'izy ireo Jodasy fa nandrokademia sady nanao an'ireo karazana fagagana maro izy ireo de niverina ka nanao hoe nanaiky anay na de nidemia azy hoy Jesosy aza mifaly satria nanaiky anareo nidemia fa mifaly satria voasoratra any andanitra ny anaranareo ary niaraka tamin'izy ireo Jodasy nefa inona no nitranga rehefa tonga ny fotoana hiakaran'ilay andiany voafidy teny tamin'ny Pentekoste mba handraisany marina ny fany masina de naneo ny lokony Jodasy hoe eo amin'ny fitsarana izy koa de nivelariny reo boky ary nisy bokin'ny fiainana nivelariny de nitsaraina arak'izany ny olona tsiraray eny eo anilan'ny Kristy ny ampakarina mba hitsaran'izao tontolo zao motsy o Paoly misy aminareo fa ny ampakarina no iresahany eto raha manana ady amin'ny namany sady andeha ho tsarain'ny olona tsy marina sa tsy fantanareo fa ny olona masina no hitsara zao tontolo zao hitanareo zay ary lay izy ny olona masina no hitsarany tany ka aka fanapahana eo aminy marina zany hoy ianareo ahoana ny mety ahafahany andiany kely toy zao tsy haiko ny fomba iseny zany kanefa nilaza izy fa izy zany koa de milamina ny amin'io raha ny fahalalako azy eny jereo ankehitriny mario fa ny sisa maty reo mpikambana amin'ny fiangonana reo mpikambana amin'ny fiangonana ka maty de tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivotaona ary aorin'ny arivotaona nangoniny izy ireo misy fitsanganana hafa indray eo de ny fitsanganana faharoa ary nangoniny izy ireo ary Kristy sy ny fiangonana lay ampakarina sy ny fiangonana lay ampakarina Kristy sy lay mpanjaka vavy sy ny fiangonana fa teo Kristy sy ny ampakarina de navahany izy ireo tahaka ny ondry amin'ny osy marina zany eo nisy ehon'ireo mpikambana amin'ny fiangonana ary raha nandreny fahamarinana izy ireo nefa nandany fahamarinana de inona no lazainy rehefa voaseho miariary eo amin'ny silaitra fotsiny zava-nisy fa na de ny fisainanareo aza ho eo ny fihevitrareo ny amin'izany ataonareo oana ny fandositra an'io fa eo amin'ny silaitra fotsiny lanitra mihitsy zany ka eo amin'ny televiziona an'Andriamanitra lehibe ilay fisainanareo manohitra mihitsy hiteny anohitra anareo ihany ny fisainanareo amin'izany io zany koa raha misy zavatra teneninareo nefa hafa ny fisainanareo de tsaratsara ho anareo ny tsy hanao an'izany tsony ataovy amin'Andriamanitra ny fisainanareo azono madio zany de mijanona aza miala eo amin'izany ary aza miovaova teny hitanareo aza manao hoe eny atao hoe mino an'io aho nefa ho hitako eo ihany ino zany amen mario reto endriky reto ny antony nahafaty azy ireo de satria nandalo teo amin'ny fanadiovan'ny fizantoetra ny fahorimbe izy ireo satria tsy eo ambanin'ny raha izy ireo raha ny marina milaza tena hoeo izy nefa tsy eo ahoana no ahafahan'izy ireo andalo eo amin'ny fizantoetra mba nadiovana azy raha toka ny fanalana tasiny rany Jesosy Kristy no manaisitra ny tranganyota sy ny sisa rehetra ho lavitra ny tena fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miafinao aminy amin'ny alalan'Andriamanitra sady voaisy tombokase ao amin'ny alalan'ny fany masina ho amin'inona ary no antony hitsarananareo
aizandray no azaonareo ny fanadiovana anareo ilaina ho diovina amin'inony ianareo raha toka efa tanteraka ao amin'ny Kristy tsy misy ota. Ahoana inona ny ilana fitsarana fa ilay andiany natory io ny tsy hain'ny olona vahana. Eny efa mataona ny maro ny tsy naizany an'izany. Hitanareo zao anefa no ora ho an'ny fanambarana. Hitanareo ny anambarana an'io eo amin'ny fiaviany ny ampakarina mihitsy, eo amin'ny famahana ny olana farany zay iavian'ireo zavatra farany. Inoko fa tonga eo amin'ny fiafarany zany resakaiza. Raha oviny tsy fantatro, tsy haiko ambara aminareo fa ny rehetra te iana zao arivo zao toy ny hoe animo arivo zany ho vonina. Hitanareo mety ho tonga animo arivo izy ary koa mety tsy tonga ao anatin'ny 20 taona, tsy fantatro ny fotoana iaviany fa naroviny zany naroviny ary mety farana animo arivo ny fiainako ka ho tapitra amin'izao oro zao zay rehetra nataoko tety ilaiko ny aona aminy eo amin'ny fitsarana arak'izay na izy ato amin'ny alako teto eo amin'izay ianjeran'ny azo ihany no andriny. Tsarovy rehefa lasa ny vidy dilo izy ireo de hoy ianareo eny andraso kely raha Branham tsy hay loatra ny amin'izay. Rehefa lasa ny vidy dilo izy ireo rehefa tafaverina de efa lasa ny ampakarina ary narindrina ny varavarana de nandodona izy ireo ka nanao hoe voay zay nefa navela tany ivelany tao amin'ny aiziny izy ireo. Eny raha tianareo ny tandidiny zany de jereo eto tamin'ny andron'ny Noa laza sy nitodika tamin'io Jesosy. Eny tamin'ny andro Noa niditra tao amin'ny samby fiara izy ireo saingy nentina izy ireo teo amboniny nandritra ny fotoana fitsarana nefa tsy ny ampakariny Kristy no endrika aseho an'izany. Enoka no naneo ny endriky ny ampakarina. Enoka Noa no namakivaky teo amin'ny ampakarina, namakivaky teo amin'ny fotoana nisy fahorimbe, nijaly izy ary lasa mamo ka maty. Fa Enoka kosa nandeha teo anatrehan'Andriamanitra nandritra ny 500 taona ary nanana vavolombelona fa nakasitran'Andriamanitra izy sady nanana finoana ny akarina fa nanomboka nandeha teny fotsiny izy de niakatra ny vatsivan'ny lanitra nody tany an-trano. Tsy nanandrana fahafatesana akory azy, tsy maty mihitsy izy. Izany de tandidiny hoe ireo zay velona ka mbola mitoetra de tsy mba anao sakana na ialoha ny olona mitovy amintsika zay efa nody mandry. Ireo zay efa nody mandry no ny amaroan'ny taonan'ny olona vokatry ny taonan'ny olona maty tany aloha tany izy ireo nefa tsy natao hoe maty, nody mandry izy ireo. Amen. Nody mandry izy ireo fa tsy maty ary ny zavatra tokana ilaina dia ny amoazany mpapakatra azy ireo. Eny fa isika zay velona ka mbola mitoetra de tsy anao sakana an'ireo zay efa nody mandry tsy akory fa aneno ny trompetran'Andriamanitra ary zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka zany de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina iaraka aminy hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka. Fa ny sisa maty de tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivo taona. De zay nandalo teo amin'ny fotoana nisy fahorimbe izy ireo. Inona nisy teo tahaka ny Enoka. Hainareo tsara fa Noa de nijery any Enoka satria rehefa niakatra ka tsy hita Enoka de nahalala izy fa antomotra ny fitsarana de tsy niala teo anilany samby fiara izy. Tsy niakatra nefa Noa somary voabata kely fotsiny izy nefa nandeha teo ambonin'ny fahorimbe, nampandalovina teo amin'ny fotoana nisy fahorimbe izy mba ho faty amin'ny fahafatesana. Hitanareo fa nampandalovina teo Noa. Enoka no nakarina tsy nandalo fahafatesana zay endriky ny fiangonana nakarina miaraka amin'izay nody mandry mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Fa ny sisa tamin'ny fiangonana ny nampandalovina teo amin'ny fotoana isian'ny fahorimbe tsy mahita endriky hafa akoatr'izay aho. Enoka no nakarina tsy maty izy. Ankehitriny andeha sika anomboka andalana kely sika ankehitriny hiditra amin'ilay lesona nanantsika. Raha tizako foana zany de tsy tafiditra amin'irety mihitsy sika amin'ny tombo kasety. Ankehitriny Mario orasitsika eny ampandehanana eny zany mety raha pitso ariva na raha afaka pitso hiditra amin'ny tropetra sika tsiraidray satria fotoana iray ihany no anenony tropetra sy ireo tombo kase tena mitovy tanteraka no sokafan'ny taonan'ny fiangonana ny tena mitovy tanteraka. Hitanareo eny manondro ady atrany ny tropetra na mety korotana politika ihany koa manondro korontana politika ny tropetra zay miteraka ady rehefa misy ny disadisa politika ka lasa feno fisavorovoroa zany toy ny ananantsika kehitriny de miambena fa atomotra ny ady. Nefa hitanareo fa mbola any satana ny fanjakana, mbola eny tanany io ampahany io satria nahoana efa navotan'ny Kristy zany
saingy eo mpanaovana ny ampahanasany havana mafitra izy amin'ny fakanany azy mandra-pahatonga n'ilay anarana farany natao tao amin'ilay boky honandray an'izany ka navahana sy nasiana tombo-kase azonareo va ankehitriny de miala eo amin'ny seza fiandrianana izy avy eo ny seza fiandrianany ray ka mandroso mandray an'ilay boky avy eo an-tanan'Andriamanitra avy eo amin'ny seza fiandrianana ary taky ny zony ny zavatra voalohany ataony de ny miatso ny ampakariny. Amen. De inona no alainy avy eo? Alainy ilay mpanohitra azy Satana de fatorany izy ka ariny any amin'ny afo miaraka amin'izay rehetra mpanaradia azy. Ankehitriny tsaroa fa tsy ny Rosia akory io, tsia fa zala fatsora ny Antikristy. Jereo aneny mahafatsora azy, lalitsaina izy io. Entoko ny fanahy masina rery ihany ny zavatra afaka andrisy azy. Mario fa midika ho korotana politika ny tropetra. Ady Matio 4:20 miresaka ny amin'io Jesosy hoy izy andre ady sy filazana ady ianareo. Eny mandritra n'izany fotoana rehetra zany tsaroa fa milaza an'io Jesosy ady filazana sy ady ary filazana sy ady izay foana hatramin'ny farany. Eny zay no fanen'ny tropetra. Eny rehefa iresaka ny amin'ireo tropetra sika de verina ny orina ka andray ny tsiraray amin'ireo ady reo. Anehoana aminareo fa nanaraka an'ireo fiangonan'ireo zany. Anehoana aminareo fa manaraka an'ireo tombo-kase reto zany. Ady sy filazana ady manondro korotana politika nefa ny tropetra. Kanefa kosa mifandraika amin'ny korotana ara-pivavahana reo tombo-kase. Hitanareo misokatra ny tombo-kase iray misy afatra mivoaka nefa indro fa tafaorina loatra eo amin'ny fomba fanaony ara-politika sy ny hafa koa ny fiangonana amin'ireo manakaja rehetra nanana ary efa mivoaka io tena afatra io de miroseo io irak'io ka mampivarahotsana azy ireo fatratra. Marina zany misy korotana ara-pivavahana rehefa misy tombo-kase iray misokatra. Zay ny zavatra nitranga. Eny mivalapatra tsara ao amin'ny ziony izy ireo, miorina tsara ny fiangonana ka hoe efa nalamina tsara ny rehetra tolay fiangonana tao Angletera, efa niorina tsara izy ireo, ny fiangonana katolika efa niorina tsara, nefa tonga teo Lutera nisy ny korotana ara-pivavahana teo. Eny tompoko azo antoka fa toy izany fa nanohy ihany ny fiangonana niaraka tamin'ny Zingli ary avy amin'ny Zingli ny voan'ireo maro hafa ary Calvin ary taty aoriana kely niorina ny fiangonana Anglikana tena nivalapatra tsara zany nefa tonga teo Wesley de nisy korotana ara-pivavahana teo. Marina zany hitanareo fa manondro korotana ara-pivavahana hatrany zany. Ankehitriny lay tombo-kase andeo vakitsika vetivety zany eto tiako ho raisina ny eto ho vakina fotsiny zany miteny foana za. Ary nahita aho rehefa nivany ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7. Inona no nitranga teo? Ary reko tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana. Toy inona no itiavako ijanony eto fotoana foy. Ary antenaiko eto fa andinika kaiky tsara an'izao ny olona rehetra zay mahafantatra nyreto zavatra reto ankehitriny sady miandry ny fampiononana avy amin'ny tompo. Ianareo zay mihaino oronam-peo ihany koa mba hisaintsaina ny amin'io. Zao ny zavatra nitranga voalohany rehefa namana io tombo-kase voalohany io ilay zanak'ondry de nikotroka ny kotrokorana. Eny manana ny heviny zany, manana misy heviny zany, manana dikany zany. Misy dikany, tsy misy zavatra mitranga ka hoe tsy misy dikany. Eny ary nisy kotrokorana, nikotroka ny kotrokorana. Manontany tena hoe inona io kotrokorana io? Eny andeha sika makifoy, andeha sika matika ao amin'ny Matio, tsia andeha aloha sika andray ny Masida-Jaona. Masida-Jaona toko 12 azony kely eo zany. Masida-Jaona toko 12 ary andeha sika nomboka amin'ny 7:20 amin'ny Masida-Jaona 12. Eny eno zao, eny eno tsara de tsy antany tena ny amin'ny tsony ianareo. Ary Jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Hitanareo fa eo amin'ny fiafarany taona anankiray ianareo eto efa ifarana ny fanimpony. Hitanareo tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Ahoana ny amin'ny hoe tonga ny fotoana tsy maintsy anesonana ny ampakarina? Ahoana tonga ny ora sy ny hoe tsy misy andro intsony. Efa vonina ny ametraka ny tongotra anankiray eo amin'ny tany ilay anjely ary ny anankiray eo amin'ny ranomasina sady nisy havana teo aminy ary ny tongony sady nanao hoe tapitra ny andro. Ary ankoatra zany nanangana ny tanany izy sady nilina fa tsy hisy andro intsony rehefa hitrangy io zavatra io. Toy inona ny fahatanterahana zany fa fanambarana natao tamin'ny fianianana teo amin'ny fiangonana. Tonga ny fotoana
ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty de mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy de avokatra be. Zay tia ny ainy no mahavery zany, zay mankala ny ainy amin'izao fiainana zao no hiaro zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy de aoka izy anaraka, ary zay itoerako ao koa no itoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray, ankehitriny mangororo ny fanahiky. Hoy ianareo, eny izy ny tonga eo amin'ny fiafarany dia ka ny tena ve ny mangororo? Ahoana ho ianareo rehefa misy zavatra ara-panahy lehibe mitranga zay mampangororo anareo? Oh la, ankehitriny mangororo ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raha eo vonjeo aho ho afaka amin'ity oro ity, nefa izao no niaviko amin'izao tontolo zao ho amin'ity oro ity. Raha eo mankalaza ny anaranao. De nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy ndray. Ary ny vahoaka zay nitsangana teo ka nare dia nanao hoe kotrokorana zany. Koa raha nandray an'ilay boky ny zanak'ondry ka namany tompo-kase voalohany de niteny avy teo amin'ny seza fiandrianany marak'izay Andriamanitra ka nilazany amin'ny tompo-kase zay ho voambary io. Saingy rehefa nalefa teo anatrehany Jaona zany de tamy tandindony. Rehefa nahitsy zany Jaona de mbola zava-miafiny zany teo. Nahoana? Mbola tsy voambary zany tamin'io fotoana io. Tsy afaka ho voambary zany alohan'ilay efa voalazany eto hoe amin'ny andro farany. Tamy tandindona nefa no niaviny zany. Rehefa nisy ny kotroka, tsaroa fa lay fipoahana mafy toy ny fikotrokotroky ny kotrokorana de ny feo an'Andriamanitra. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly. Hitanareo, ny fipoahany kotrokorana no heverin'izy ireo kotrokorana io, nefa Andriamanitra zany na lalan'io izy, satria voambara tamin'izany. Hitanareo, kotrokorana nisy teo, ary mario fa ny tompo-kase voalohany no nisokatra. Ny tompo-kase voalohany rehefa nisokatra tamin'ny endrika tandidony zany de nikotroka. Eny, ahoana ny amin'izany rehefa nisokatra tamin'ny tena endriny io? Ny kotroka zany raha vao nendan'ilay zanak'ondry ny tompo-kase. Ary inona nanambaran'izany? Tsy ny rehetra atao amin'izany akory. Voalohany teo amin'Andriamanitra zany, tamin'ny tandidony zany aveo nambary zany zavatra telo. Hitanareo, tonga fiteny amin'ny seza fiandrianana zany. Voalohany tsy afaka ho hitsy zany nare sy ny sisa, vao isy tompo-kase zany. Ny ranony zanak'ondry ny nandony vidiny. Ny kotroka zany rehefa niteniny amin'io izy, ary rehefa natao zany de nisy ny taingina soavaly fotsiny voaka teo. Saingy mbola tandidony zany teo. Ankehitriny zareo, nilaza izy fa ampahafantarany zany amin'ny andro farany. Saingy tamin'ny tandidona fiangonana no nivoahany zany. Azonareo ve ry fiangonana? Nivoaka teo tamin'ny tandidona fiangonana zany, ka nahalala izy ireo hoe misy ny tompo-kase fa raha ny aminy tsy fantany zany hatreo, satria lay nitaingina soavaly fotsy ihany nisy teo. Ary tsy ho voambary io raha tsy amin'ny andro farany, rehefa ho vahany ity tompo-kase eto ity. Vahana ho an'izy, tsy ho an'ny Kristy fa ho an'ny fiangonana. Mario, ankehitriny. Oh la, mampangofotra ny tenako tsotro zao zany. Antenaiko fa ho azon'ny fiangonana tsara zany, de zay tiako ambara aminareo manatrika eto. Ampakarina no iantsoko anareo. Hitanareo, fa ho azonareo zany. Ny feo dia kotrokorana iray. Afitaiza lay feo teo. Afy teo amin'ilay seza fiandrianana vao nialan'ilay zanak'ondry tamin'ny mampanalala azy. Ankehitriny, eo izy mba aka ny toerany sy ny zony. Kanefa avy ao anatin'ny seza fiandrianana no niavin'ilay kotrokorana, ny kotroka avy teo. Ary rehefa tety ivelany no nisy an'ilay zanak'ondry, ilay kotrokorana teo amin'ilay nialan'ilay zanak'ondry, niala teo amin'ny seza fiandrianany raha izy mba handeha aka ny seza fiandrianany. Voninahitra. Eny aza diso an'izany resaka izy, fatatsika rehetra maha-kristianina atsika fa nianina tamin'ny Davida Andriamanitra hoe anangana ny Kristy izy ka ametraka azy eo amin'ny seza fiandrianany ary anome azy ny fanjakana marak'izay eto ambonin'ny tany. Nataony zany ary ho Jesosy zay maharesy ny antikristy sy ireo zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao no hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako tahaka ny nandreseko sy ny petrahako teo ambonin'ny seza fiandrianany raiko. Hitanareo,
eny misy andro ray zay hitsanganana avy eo amin'ny seza fiandrianany ray ka andehanany aka ny seza fiandrianana. Mandroso eo izy ankehitriny mba hiantso ny olona. Ahoana ny fomba hitakiny azy ireo? Efa eny an-tanany ilay boky ny fanavotana. Voninahitra. Tahaka ny tehira zany. Aka ny ampakarina tsy hoela akeo anilany mandrakariva ny zanak'ondry. Iangona eo ny tafiky ny lanitra rehetra mba hijery an'io. O andro be voninahitra zany, fa fotsy tsy misy petiny ireo masina rehetra, ary ravo mandrakizay miaraka amin'i Jesosy sika. La iresaka ny amin'ny hoe mipetraka ao an-danitra ankehitriny ve ho toy inony zany? Raha toy zao ny zavatra tsapantsika nefa mbola mipetraka eto tany mialohan'ny havian'ny fampakarana amin'izao toerana misy atsika zao, nefa afaka ifaly sy hitsangana eny amin'ny rindrina sika, hitsangana eny amin'ny orana mba handrehan'izao fotsiny. Ho toy inona re nefa mahita azy mipetraka eo sika? La ho fotoana be voninahitra zany. Niala teo amin'ny seza fiandrianany ray izy, nandroso teo lay zanany mba ho izy lay zanaky Davida. Zay no noheveriny Israely fa ataony teo. Tsarovy lay vehivavy Sirofenika hozy, ianao ry zanaky Davida. Tsarovy Bartimeo jamba, ianao ry zanaky Davida. Hitanareo. Fa Jesosy nahalala ny planiny izy, fa izy ireo tsy nahalalana io. Niezaka izy ireo ny anery azy aka ny seza fiandrianana. Na de Pilato aza nanontany azy, nefa hozy raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoka, any ambony ny fanjakako. Kanefa nilaza izy hoe rehefa mivavaka ianareo dia mivavao hoe ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Amen. Be voninahitra tokoa zao zavatra lehibe izao. Nialany ny seza fiandrianany ray akany ny seza fiandrianany, nandroso avy teo amin'ny asa fanaovany fifonany izy eto hitaky ny seza fiandrianany dia ireo olona navotany. Anao an'izay no antony nialany teo amin'ny seza fiandrianana. Teo no nilazan'ilay zava-mananaina tahaka ny liona tamin'ny Jaona hoe avy ka izao. Jereo tsara, zay ve nivakinareo? Ny anankiray tamin'ireo tombo-kase, ary reko ny anankiray tamin'ny zava-manana efatra tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana. Fantatrareo ny amin'ireo zava-mananain'ireo efa nijery an'ireo sika. Ny anankiray tahaka ny liona, ny anankiray tahaka ny zanakomby, ary anankiray tahaka ny olona, ary anankiray tahaka ny voromahery. Io zava-mananaina voalohany io no nilaza. Jereo fa misy zava-mananaina afatrany mandra-pandalon'ireo mpitaingin-tsoavaly efatra eo. Misy zava-mananaina efatra ary misy mpitaingin-tsoavaly efatra. Mario fa samy milaza zavatra ireo zava-mananain'ireo. Matio, Marka, Luka ary Jaona. Iverineo sika ty warina ka anaprofo fa isan'izany. Matio, Marka ny anankiray, Marka ny anankiray, Jaona arakaraka nandalovan'ny tsiraray teo. Ny anankiray tamin'ireo zava-mananaina nanao hoe avy zao. Nareny fikotrokotroky ny kotrokorana izy. Dia hoy ny anankiray tamin'ireo zava-mananaina hoe ankehitriny avy ka izao. Amin'ny fiteny hafa, indro fa teto lay zanak'ondry, ary indro fa teo ampijerena ny zavatra nitrangy Jaona. Nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana lay zanak'ondry. Tahaka nefa voavono izy, feno raty eo aminy. Izy lay anankiray hita mendrika. Ary efa nanintsy tanana sy nandray an'ilay boky izy. Dia nanomboka niantso mafy ny zavatra rehetra sy ny hiky ary ny oby. Hitanareo satria fantatra izy ireo fa efa voalohany fanavotana. Ankehitriny tonga izy mba hitaky ny azy. Koa raisiny lay boky dia makeo anatrian'ny Jaona izy, dia ndahany hialy zany, ary vany ny tombo-kase, sokafany ny tombo-kase, ary rehefa sokafany ny tombo-kase dia nisy kotrokorana nikotroka tamin'ny toerana rehetra io. Ary rehefa nikotroka ny kotrokorana, tsy salasalana fa mety nitsambikina mihitsy Jaona. Rehefa nikotroka ny kotrokorana dia nilazany anankiray tamin'ireo zava-mananaina hoe ankehitriny avy ka izao ny amin'io. Dia izay zavatra voambara ao ambaniny ao. Ry Jaona, soraty zay efa hitanao. Ko dia nandeha nijery teo Jaona hahitany amin'izany. Nandeha teo Jaona mba hahitany ny voalazany kotrokorany. Teo no nitenenan'io zava-mananaina io tamin'ny Jaona hoe avy za ny zava-miafina eo ambanin'ny tombo-kase voalohany. Ny kotrokorany lay feoan'ny mpaharo no nanonona an'izany. Iny tokony ho fatany tsara ny zava-nisy tao. Hitanareo? Nefa eritrereto eto nosoratany ny amin'io. Saingy rehefa andeha hanoratra nyreto afy reto izy ny kotrokorana fito dia nataony hoe aza soratany zany. Ny rany izy mba hanoratra an'izay rehetra hitany. Saingy rehefa naneno reto kotrokorana fito ato amin'ny apokalipsy 10 reto dia ozy aza soratana mihitsy ny aminy. Zava-miafina izy ireo, mbola tsy fantatsika ny amin'io. Nefa raha ny hevitro ho voambara tsy oely izy ireo.
ary efa misy zany de zay nao nome finoana ilaina mba handraisana ny fahasoavana ho amin'ny fampakarana mba hialany io fiangonana io eto hitanareo efa tapitra nandalovantsikka avokoa raha ny fahalalantsika azy ny fitizara-potoana rehetra efa nijerentsika zany rehetra zany efa hitantsika ireo zava-miafin'Andriamanitra efa hitantsika ny fisehon'ny ny amin'ny fanangonana lehibe ny ampakarina amin'ny andro farany nefa misy zavatra ihany ao amin'io na de zany azy izay tsy hitantsika mazava tsara misy zavatra hafa eo everiko anefa fa rehefa manomboka mivoaka reto zava-miafiny reto hoy Andriamanitra azony aloha zany andraso kely ambarako zany amin'io andro io aza soratana mihitsy zany ry Jaona satria ho tafitohiny any amin'io izy ireo avelao fotsiny amin'izao eny ambarako anefa zany amin'io andro io rehefa ilaina nanaovany zany tsy hoe naneny tsy nisy antony izy ireo tsaroa fa tahaka an'ilay rano mainty indray mitete misy tanjona ny zavatra rehetra misy tanjona ny zavatra rehetra mario anefa fa namoaka feo ilay pahary ary narean'io feo io izy de lasa izy nijery fa teo ampanehoana ny Jaona lay zanak'ondry teto tamin'ny tandindona ny amin'ny zavatra hosoratana ho an'ny fiangonana tahaka ny hoe mba halala ny fiangonana ny zavatra hosoratana zay ihany nasehony azy hoy izy ankehitriny azambary zao ny amin'izao zavatra zao aza zavaina ary Jaona aza lazaina ankehitriny fa zao ny amin'io de zay ao ambanin'ny tombo-kase fafito io azambary zany satria raha teneniko amin'ny Jaona io de ho rava avokoa ny planina tamin'ny taona rehetra tsy ambaratelo zany hitanareo tiany fotsiny raha ny fiaviany hoy izy eto tsy misy ahalala ny fotoana iaviko fa afotsiny ah hitanareo zay fotsiny tsy anjarako ny alala hoe roviny ho vonina fotsiny ah hitanareo ko dia hoy ko anakeo Jaona hoy izy anakapo ho hitako zany ankehitriny ary inona ny nataony rehefa androso teo Jaona izy eny inona ny tsy maintsy ataony eny tsy maintsy hanoratra an'izao ho an'ny taonan'ny fiangonana izy zay ny zavatra tokony ataony anoratra an'io ho an'ny taonan'ny fiangonana soraty ireo zavatra efa hitanao ny amin'ny reto fanaovanjiry volamena fito tany amboalohany reto soraty ao ny fiangonana io ka ambarao azy ireo eny ary de nisy kotrokorana naneno nalala Jaona fa feo an'Andriamanitra io aveo lay zava-mananaina tahaka ny liona nanao hoe avika zao ny zava-nisy de nakeo Jaona niaraka tamin'ny penina mba hanoratra ny zavatra ho hitany eny tsy tena nahita tsara ny amin'io izy tsy nazava tamin'ny mihitsy io kanefa ny zavatra hitany de ilay zavatra nalefan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana eo amin'ny andro ray eny izy de tsy maintsy ny ataony zay foana no ataony azavainy zany rehefa tonga ny fotoana hanazavana azy saingy tsy mbola nazavainy zany teo nahoana satria azony no tsy ambaratelo io marapatonga ny taona farany fa ny fitsofana ny afatra ilay anjely farany no anangona ny reto zava-miafiny reto hitanareo tsy nazavainy zany zao ny zavatra hitany Jaona soavaly fotsy anankiray nivoaka teo sady nisy mpitaingina teo aminy zay ihany no hitany ko de zay nosoratany eny rehefa hitany zany zay ny zavatra voalazany avika zao ko dia nandeha nijery an'izay mety ho hitany Jaona mba noratany ho an'ny fiangonana ary efa nataony zany de nahita izy soavaly fotsy ary nanana tsipika ilay nitaingina azy de nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy ary nomena satro-boninahitra izy ary eto zay ihany no hitany Jaona de nanoratra fotsiny izy nosoratany avokoa zany eny hitanareo fa tamin'ny tandindony io zay ny fomba nandraisan'ny fiangonana an'io nefa misy fampanantenana fa amin'ny andro farany no anambarany an'izany anehoany ny maizy an'io Andriamanitra ny hanampy antsika azo nisy ny taona fiangonana saingy tsy fantatra tanteraka io mandra-pahatonga n'ilay afatra fahafito amin'izao taonany fiangonana farany zao mario fa atombony io iraka amin'ny taonany fiangonana fafito io raha tsikaritra ianareo tsy nanomboka nanao anara-piangonana toy ny nataon'ireo sasan'ireo izy tsaroa fa tsy nanomboka izy ny tsia fa raha tianareo fatarina manohitra an'io izy move Eli ka nanohitra an'io azo antoka fa nanohitra izy move Jaona ka nanohitra an'io niaraka tamin'ilay fanany Eli inona no karazana fananana anany Eli fony izy tsy nisy olona firy na lalany aminy lehilahy tony rehetra izy kanefa mpaminany nankahalaina izy ary fotoana toy inona no nivoahany tamin'ny fotoana nampalaza ny Israely mihitsy fony roa natao amin'izao tontolo zao izy ireo ary nitorony amin'izany izy ka natao mpankala vehivavy eny tompoko zany tokoa ary tiany ny tany efitra zay ny toetrany koa tokony ho nalala ireo olo ireo rehefa nivoaka teo niaraka tamin'io fanahy teo amin'io ty lehilahy ty nivoaka teo izy Jaona zany tsy nitafy tahaka an'ireo manakajy izy toy zay efa nolazaiko maly arivo fa manoroka zazamena izy ireo mampanambady mandevina sisisy fa ity lehilahy ty kosa de nivoaka teo toy ny olona avy any an'efitra toy inona izy io tia ny tany efitra misy zavatra hafa koa nataony nankala ny anara-piangonana izy hoy izy eny aza manao anakapo hoe mpikambana amin'izao sy zao zahay fa holazaiko anareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vaty reto tsy mpanao fangaroaro izy tsy vitan'izy ireo ny hoy izy nandeha ny za volotara nosongoson'ny rivotra va ianareo tsy mba Jaona zany tsy tompoko
inona ihany koa no nataony toy ny tenenany Elia ny Jezebela ihany no ny tenenany any Herodiasy. Nakeo anatrehan'ny Herode avy hatrany izy ka nanao hoe diso ianao raha manambady azy no tapahany ny lohany noho zany. Hitanareo niezaka izy nisambotra ny Elisy ilay fanahy tao amin'ny Jezebela ihany no tao amin'ny vehivavy io ary zay ihany no misy eo amin'ny fiangonana Jezebela amin'izao andro zao mitovy ihany. Eny maro io zany lesona lehibe tokoa no hitantsika eo. Areto tahaka ny hoe tokony ho nalaly reto olo reto. Nanomboka ny teny mafy an'ireo olona teo ireo John nijoro teo izy raha ny fahitana azy dia tokony ho nalaly izy ireo hoe io fanahin'ny Elisy io ny teo tokony ho azo izy ireo zany fa izay no naizy azy. Eny hitantsika eto ary no sady efa hitantsika tamin'ireo taonan'ny fiangonana araka ny soratra masina fanampanantenaina mo antsika ny fiverenana io fanahy io melo kely ny andro farany. Tsy zany ve? Eny ary maro io fa atsikaritra ny toetrany ianareo. Eny tsy hanomboka taom-piangonana hafa tahaka ny Lutera sy Wesley akory izy na zay nataon'ireo sisa rehetra ireo. Tsy hanomboka fiangonana hafa izy satria tsy misy taom-piangonana hafa ho avy intsony. Hitanareo tsy isy hafa intsony koa tsy maintsy toeriny zany satria hitovy amin'ireo zay teo alohany ihany ny fanahiny. Fanahara ihany toy ny voalazako malariva hoe nakasitran'Andriamanitra ny nampiasa an'io intelo. Zay no isany ny telo sy ny roa fa ny telo efa nampiasa an'io indroa izy ary ampiasa an'io indray izy ankehitriny. Zay ny voalazany nampanantenan'io izy ankehitriny Mario. Izy Mario ary rehefa natao zany tsy hanomboka anao anara-piangonana izy satria ny taonan'ny fiangonana Laodikia ny taona farany ary ny iraka ny amin'ilay anjely fahafito dia ilay iraka fahafito ho an'ny taonan'ny fiangonana fahafito. Izy no olona anambara ny reto zava-miafina rehetrareto amin'ny alalan'ny fany masina ka izay no isin'ny firy ny teto malariva atsangany tanana ataoko fa tsy ilaiko averina vakiny zany raha izay ainareo tsara ny misy an'io ny toko fahafolo hitanareo. Eny ary tonga anavao an'ilay taonan'ny fiangonana lavo teo alohany ny mpanavao. Aveo aoriany ny fahatongavany mpanavao sy ny nanavaozany ny taonan'ny fiangonana tamin'izay na izy azy dia miverina amin'izao tontolo izao indray izy ireo ka manomboka atao mpiangonana hafa indray. Zay foana nataon'izy ireo, zay foana. Eny efa hitantsika zany. Hitanareo zao zany teto no nisy ny taonan'ny fiangonana katolika dia ny fiangonana katolika romanina. Tonga teo Lutera mpanavao izy, mpanavao ny antsona azy. Ary inona nataony eo manomboka mamely tsakajanona izy ary rehefa tao zany dia toeriny ny fiangonana nefa tampotampoka eo inona nataony manorina zavatra mitovy tamin'ilay namoany azy ireo indray izy fiangonana hafa dia mahazo taonan'ny fiangonana hafa izy ireo eo. Aveo tampotampoka eo indro fa lasa ao amin'ny karazana fahasimbanany misy an'ilay taonan'ny fiangonana dia tonga eo John Wesley mpanavao hafa indray. Hitanareo dia manorina taonan'ny fiangonana hafa. Azonareo ny tiako ambara misy taonan'ny fiangonana hafa indray tafaorina mpanavao avokoa izy ireo. Mario ity afatra farany eo amin'ny taonan'ny fiangonana farany ity dia tsy mpanavao mpaminany izy io fa tsy mpanavao. Asehoy amiko hoe taizany nisy mpaminany ka efa nanomboka taonan'ny fiangonana iray. Tsy mpanavao akory izy, mpaminany izy io. Mpanavao reo sasan'ireo fa tsy mpaminany. Raha toka zany izy ireo ny mpaminany no niaviny ny tenin'ny tompo ka zay no antony natonga azy ireo nanao batisa hatrany tamin'ny ray zanaka fany masina sy ireo zavatra hafa rehetrareo satria mpanavao izy fa tsy mpaminany. Lehilahin'Andriamanitra lehibe anefa izy ireo na dia zany azy sady nahita ny zavatra nilain'ny olona tamin'ny andro ny ainany ary nanositra azy ireo Andriamanitra nalefa teny izy ireo ka nanamotsamotsana n'ireny zavatra ireny. Saingy tsy tonga teo aminy mihitsy ny fahafenon'ny tenin'Andriamanitra satria tsy mpaminany izy ireo, mpanavao izy ireo. Fa amin'ny andro farany tsy maintsy mpaminany no ilainy mba handray an'ireo zava-miafin'Andriamanitra ka ampody an'izany satria tamin'ny alalan'ireo mpaminany rery ihany no nahafantarana ny zava-miafina koa ilaina ny aviany olona io. Hitanareo ve ny tiako ambara eto? Tsy afaka ho mpanavao io, tsy maintsy mpaminany zany satria tsy maintsy olona zay sady manana ny fanomezam-pahasoavana iny eo ary mandrobaka ny teny. Eny nalala reto mpanavao reto fa nisy zavatra tsy nety. Nalala ny Lutera hoe tsy ny vatan'ny Kristy akory mofo io ka zay no nitoriny hoe ny marina dia ho velon'ny finoana ary zay no afany. Ary rehefa tonga teo John Wesley nahita izy fa nisy ny fanamasinana dia nitory ny fanamasinana izy, zay no afany. Hitanareo
ny pentekotista no nitondra afatra ny amin'ny fanahy masina sisisy fa amin'ny andro farany amin'izao taona farany zao tsy hanomboka fanavaozana mihitsy akory la iraka fa andray andreo zava-miafina rehetra nataony reto mpanavao reto ankilana izy dia anangona azy reo ka amahanyzany ho an'ny olona avelao aho mamaky an'izany ray mahafinaritra any miaino an'izany tiako ny mamaky an'io ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafiraoany niavana teo amin'ny lohany ary ny tavany dia ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andriafo eny nahita zavatra mitovy any sika fa Kristy zany ary fantatsika fa Kristy hatrany no iraka ho an'ny fiangonana eny ary natsona hoe andriafo izy lay anjely ny fanekena sy ny maro hafa ary nitana boky kely ny velatra teny an-tanany izy koa efa nivary reo tombo-kase eto eo mpamahana azy ireo sika ankehitriny fa eto efa zavatra misokatra ny eto ary nabany tongony ka niankavanany tamin'ny ranomasina ary niankaviany tamin'ny tany ary niantso feo mahery izy tahaka ny fieron'ny liona ary noho ny antso izy dia nikotroka nikotrokorana fito la ny fahafenona ary efa nikotroka nikotrokorana fito dia efa anoratra inona izay lazain'izy ireo ajaona kanjo nare feo avy tany an-danitra Andriamanitra ao nanao hoe asitombo-kase zay efa nitonoa nikotrokorana fito fa aza soratana izy ireo hitanareo ary ny anjelina efa hitako dia nitsangana teo ambony ranomasina nanangana ny tanany ankavanana ho amin'ny lanitra ary ny anina tamin'izay velona mandrakizay dia lanary ny lanitra sy ny ao aminy ary ny tany sy ny ao aminy ary ny ranomasina sy ny ao aminy fa tsy isy andro intsony jereo azadiny ty eto ty raha mirosy ansika fa amin'ny andro itsofan'ny anjely fahafito io anjely farany io de anjely avy eto tany ty anjely ty de nidina avy tany an-danitra ko de tsy izy io tonga avy tany an-danitra izy kanefa miresaka ny amin'ny feo an'ilay anjely fahafito izy eto izay tsy iza fa anjely de midika hoe iraka fantatry ny rehetra zany de le iraka amin'ny taona fiangonana fa amin'ny andro itsofan'ny anjely fahafito rehefa itsoka izy de ho tanteraka ny zava-miafina tombo-kase fito ny rehetra ny zava-miafina rehetra zay an'Andriamanitra araka ny teny somahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony miariary ny zava-miafina rehetra zay ny fanompony io anjely io hitanareo tsotra loatra io ka mandalo ambon'izany fotsiny ny olona nefa ho voamarina tanteraka io na de zany azy ho voambara tanteraka tsotro zao zany hitanareo zay rehetra te ahitan'io de afaka hita zany hitanareo marina zany fa ireto lazy Jesosy arak'izay nylazainy raha tonga izy hoe manamaso ianareo fa tsy mahita efa nilaza Isaia fa zay no ataonareo hitanareo ary manatsofina ianareo fa tsy mandeha eny ko dia hitantsika fa nampitahotra izy mijery tetsy amin'ny famantaranandro ary nataoko fa efa amin'ny 10 ora zao nefa mbola ny eto amiko mbola tsy amin'ny 7 akory azy zao hitanareo eny ary la andesika indray an'io ankehitriny Mario tiako ny eto mpanavao reo sasany reo fa tamin'ny mahalelàn'Andriamanitra lehibe azy ireo anefa no nahitany ny zavatra nilaina tamin'ny androny ka nitondran'izy ireo ny fanavaosana nilaza nefa ny Apokalipsy 10 fa ny afany de ny anambara tsy ny anavao fa ny anambara andreo tsy ambaratelo anambara tsy ambaratelo ny teny ao amin'ny lehilahy ray zany ony Hebreo 4 maranitra noho ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra manindrona hatramin'ny fampisarana ny tonona sy ny tsoka mahay manambara ny eritreritra sy ny fisainany fo hitanareo tsy mpanavao io lehilahy io mpanambara izy mpanambara inona andreo zava-miafin'Andriamanitra raha indro fanampikorotana an'izany sy ny sisa ny fiangonana izy kosa tonga miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ka manambara ny rehetra satria izy no ampody ny finoany zanaka ho an'ny ray lay anjely fahafito no tsy maintsy ampody ny finoany baiboly tamin'ny voalohany eny tiako tokoa zany de ny zava-miafina rehetra ny am'ireo tombo-kase zay tsy mbola nazava tanteraka tamin'ireo mpanavao hitanareo ankehitriny jereo vetivety ny Malakia 4 eny soraty fotsiny zany mpaminany izy io ka ampody ny finoan'ireo ray tamin'ny voalohany ny andran'io olona io iseo eo misehitra sika ankehitriny anetry tena tokoa izy io ka
atonga an'ireo olona tapitrisa ho andehan'ny vitsy any no ahafantatro zany. Tamin'ny fotoana tsaronareo la indray andro iny hoe tamin'ny fotoana tokony hatongavany Jaona raha ny faminaniana dia izy la iraka mialohan'ny aviany Kristy. Ilay feony miantso mafy any anefitra nahita azy Malaka, jereo tsara fa ny Malaka toko 7 dia ny fiavian'ilay Eli tokony ho tonga ka ialoha lalana ny fiaviany Kristy. Hoy ianareo tsia Rahala Branham ny toko 4 zany mialatsiny aminareo laza Jesosy fa ny toko 7 io. Raisiny masida Matio ny toko 11 ary ny 14 eo no ilazany anio. Ny toko 11 inoko fa ny 14 zany 4, 5 na 4 manodidina eo. Hoy izy raha mety mandray ianareo raha niresaka ny amin'Jaona izy dia izy ilay nambara hoe aniraka eo alohako aho. Vakio ankehitriny Malaka 3 miezaka nampiatra nio amin'ny Malaka 4 ny sasany amin'izy ireo. Tsy tompoko tsy zay no izy mario ny Malaka 4 fa raha vao miroso eo iraka io dia mahita teraka zao tontolo zao ary andeha amboniny lavenin'izy ireo ao milenium ny marina. Koa dia hitanareo fa raha tany aloha tany nampiaranareo azy io dia onilaza zavatra tsy izy zany ny Baiboly. Efa 4 taona zay no nanana antsika nefa mbola tsy mahay zao tontolo zao sady miaina eo aminy marina tsy maintsy any amin'ny hoavy ary io. La raha raisinareo ny atao amin'ny apokalipsy ka hitanareo zavatra tokony ataon'io iraka io amin'ny fiafarany zao taona zao dia ho hitanareo ny amin'izany. Tsy maintsy mpaminany izy io, tsy maintsy handray an'ireo teboka tsy hitan'ireto mpanavao reto izy ka metraka an'izany amin'ny toerana. Ahoana no ahafahana mampitany Matio 7:20 amin'ny asa 2:30 raha tsy eo ny fanambaran'Andriamanitra? Ahoana no ahafahan'ireo olon'ireo milaza fefalasana andro mifagagana sy sisa toy izany ka tsy eo ny fanambaran'Andriamanitra? Lay fomba tokana mety alalanan'io alalany na marina zany na tsy hitanareo sangy avy tamin'ny seminaire ny voan'izy ireo antenaiko fa hanana fotoana iresana an'izany sy tia andeha fangy anazy satria tsy tiako ny tazona anareo eto mihoatra ny herinandro azonareo ny tiako ambara amin'ny famahana ny reto mikase reto tia hanokana indray andro ary tiako ny vavaka ho an'ny marary amin'io andro io raha azoko atao. Jereo ny Malaka 4 mpaminany izy io ka ampody an'ilay finono ny ray tamin'ny voalohany amin'ny andro farany rehefa tonga ny fotoana isian'ny fahorimbe. Misy zavatra kely eto zay mbola iverenantsika vetivety dia ny amin'ny 3 taona sy tapany na ny 70 herinandrony Daniel lay antsasany farany amin'ny 70 herinandrony Daniel dia ny 3 taona sy tapany. Sika firy mahatsiaro an'izany tamin'ireo taonany fiangonana. Hitanareo misy 70 herinandro voatendry jereo ny mahatanteraka an'io voalaza hoe ho avy ny Mesia ary vonona atao fanaritra izy amin'ny antsasaky ny herinandro ka mpitsahatra ny fanao isan'andro. Koa mbola misy 3 taona sy tapany sisa hitondrana ny fampianarana mesianika ho an'ny jiosy fa tsy mifampiraraha amin'ny jiosy sy ny jetilisa amin'ny fotoana iray Andriamanitra. Mifampiraraha amin'ny Israely amin'ny mahafirenena azy izy fa isam-batan'olona ny eo amin'ny jetilisa. Tsy ireo jetilisa mihitsy no nalainy ho ampakariny vahoaka iray avy eo amin'ny jetilisa no nalainy. Hitanareo mifampiraraha amin'ny Israely amin'ny mahafirenena azy izy ary ankehitriny efa eo amin'ny toerana izy amin'izao fotoana izao amin'ny mahafirenena azy. Nasy taratasy avy amin'ny Paul anio Paul Boyd ary izy no laza tamiko hoe Rahala Branham marina tokoa zany mbola misy zavatra hafahafa ihany tsapany reto jiosy reto manoloana ny jetilisa na toy inona zavanisy. Azo antoka fa zay ny fandehany tokony ho eo amin'izy ireo zany. Raha indro fananao fanambarany Martin Luther hoe tokony ho roahana avokoa ny jiosy ary hodorana ny trano satria antikristy izy ireo. Hitanareo Martin Luther mihitsy nanao ny fanambarana io tamin'ny soratanany. Nanatanteraka ny voalazany Martin Luther fotsiny Hitler. Nahoany Martin Luther nolazan'io satria mpanavao izy fa tsy mpaminany. Hoy Andriamanitra nanisy soany Israely ny mpaminany ka nanao hoe ho asoavina zay manisy soanao ary voozina zay manozona anao. Ahoana nahafahany mpaminany ray ho eo ka andany voalazany mpaminany ray hafa? Tsy hainy atao zany, tsy maintsy mifanaraka tsara io. Hitanareo fa izay no antony anavahany izy ireo. Hitanareo tokony ho firenena kristiana ny Alemana ary izy ireo fanony zavatra nataony tamin'ny Israely mbola misy tsilo foana eo antsorika izy ireo nefa tsy hainareo ataony hanometsiny azy. Tsaro fotsiny anefa raha toka misy jiosy mipetraka eto aza manahy nareo fa ho avy ny andro tsy hain'Andriamanitra ho adinono izy ireo noho ny amintsika ny nanajabana azy. Fantatrareo fa nolazainy tamin'ny mpaminany izy nika mafy ny mpaminany nanao hoe ho adinono avy any Israely. Hoy izy raiso ny tena famolainy firy ny avony lanitra firy ny alaliny ranomasina. Hoy izy tsy haiko refesiny zany. Hoy izy tsy haiko adinoana mihitsy ny Israely. Vahoakany io mpanompony izy ireo fa ny jetilisa vitsy ihany no alainy avy ao mba ho ampakariny. Zany marina tokoa ny ampakariny io koa efa voatendry ary ny 70 herinandro. Zany tokoa arak'izay voalazany Daniel hoe ho avy io Mesia io ka ho vonona eo amin'ny atsasaky ny herinandro ary naminany nandritra ny 3 taona sy tapany Jesosy. Eo anivon'io 3 taona sy tapany teo amin'ny Daniel io eo anivony zany ho vonona izy
kanefa ny fotoana isin'ny fahorimbe ny ampahany farany amin'ny fotoana atonga ny fiangonana jetlisa ho lehibe zany aza mba miditra miaraka amin'ny mpapakatra ny ampakarina avy eo ao arin'ny milenium mivoaka eo ary manitsaka ny laveniny ratsy fanahy avelao aneo zavatra aminareo eto raha mbola ataotsika any zany any aminareo fotsiny any voalaza zany voalazany baiboly ary tsy azontsika lavina ny mahatenin'Andriamanitra an'izao raha toka lavitsika de tsy mahatokosika zany hitanareo tsy maintsy inotsika io ho ianareo tsy mazava amiko zany na amiko azy nefa miandry azy aho mba hanambary zany jereo fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandorona izy ary ny prere rehetra to reo amerikanina sy sisa sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary hodorany zany ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho ny tompony maro tsy asiny miangana na ny fakany na ny sampany ahoana ary no anananareo ely mandrakizay eo am'izany hitanareo fa amin'ny andro farany eo ny fotoana nambarana andreo zavatra eo tsy misy toerana milaza amin'ny baiboly hoe mandrakizay ny elo raha izay mba hakanesanao amin'ny elo mandrakizay de ilainareo ny anana fiainana mandrakizay mba hijanonanao tokana ihany anefa nyendriky ny fiainana mandrakizay ary ho am'izany no tolomatsika ny zavatra rehetra manam-piandohana de manam-piafarana no arina ho an'ny devoly sy ny anjely ny elo ka ho levina sy ho foany zany eny hitanareo saingy rehefa mitrangy io dia tsy asiana miangana na ny fakany na ny sampany ary hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny elany hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanakombo mifaha ary ho hitsahinareo ny ratsy fanahy fa ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro zay ho tendreko ho ny tompony maro ho lasa inona ny ratsy fanahy aorin'ny fahorimbe lavenina tsarovinareo ny lalàny Mosesy mpanompoko zay nandidiko azy tao Horeba ny amin'ny Israely rehetra de ny dity sy ny fitsarana indro izaho aniraka ny elimpaminano aminareo de ny tsy mbola tonga ny andro ny tompo lay lehibe sady matahotra amen indro fa mifarana toy zany ny testamenta taloha ary indro fa zavatra toy zany koa ny farana ny testamenta vaovao ahoana nanakananareo an'izany tsisy tsy vitanareo jereo zaho aniraka ny elimpaminano ho aminareo mialohan'ny aviny ho andro io ary izy apody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy fandrao avy aho ameliny tany amin'ny fandringanana zay ary tenin'ny tompo io nampanantena zany izy tsy maintsy tonga zany ary eto raha tsikaritra ny fomba fitrangana zany ianareo mahafinaritra ny fomba anaovan'Andriamanitra an'io miala ny ampakarina miaraka amin'ny mpapakatra ary aorin'izany hodorana ny ratsy fanahy amin'ny afo tsy hay hovonona ary aorinina nadiovana ny tany dia moka afo indray zany tsy maintsy mandalo eo zavatra rehetra tsy maintsy mandalo eo amin'ny dinga ny fanadiovana hivoaka ny volkano amin'ny fotoana farany lehibe io de epoka zao tolo zao ka moka afo sy etsika ho lasa tsinotsinona avokoa reto dobo fenota rehetra reto sy zay rehetra eo ambonin'ny tany ho may amin'ny hafanana mahamay tokoa zany ka ho tahaka nio fanalana tasy zay mandefa ny lokony ranomainty ho any amin'ny aviny voalohany io de toy zany koa ny afo avy amin'Andriamanitra afana tokoa zany ka merina ny zavatra maloto rehetra hiverina amin'izay nisy azy voalohany de amin'ny fotoana ndorana satana sy ny ota rehetra sy sisa ary se eo afinaritra be tolaina izy azy tao amin'ny say edeny indray zany avy eo marina zany eo an'loatsika kely fotsiny zany ora lehibe zany mandritra ny fotoana isin'ny fahorimbe eto no misy zavatra tiako tsikaritra ankehitriny misy zavatra kely natsofoko teto mandritra n'io fotoana isin'ny fahorimbe io taorininy ny antsona ny ampakarina ka mandalo eo amin'ny fotoana isin'ny fahorimbe ny fiangonana eo ny antsona ireo vavolombelona anankiroa amin'ny apokalipsy 1:10 ny 4,4 sy ray hetsy eny jereo fa aminany 900 andro izy ireo sady tafy lamba fisaonana eny fatatsika fa ity almanaka romana ity de 20 andro nananatsika ary 30 na araka amin'ny 30 ndraindray fa zao no hita eo amin'ny almanaka marina 30 andro isambolana marina zany ary raiso ny zato ny 900 andro zareo 30 zany de jereo zavatra azonareo telo taona sy tapany katroka mihitsy zay ny fotoana efa voatendry de ny fotoana hitorina ny afatra mesianika eo amin'ny Israely takany tamin'izany fotoana zany rehefa miverina izy ka mampafantatra ny tenany raha nytandidona de tonony tamin'ny fotoana ny aviny rehefa nentina teo amin'ny firenena io Josefa ka nolavindreo ralàna izy noho izy lehilahy ara-panahy
afaka nahita fahitana sy nandika nofo izy. And when he did, Ary rehefa nisy zany de nentina tao amin'ny firenena io izy and was sold. ka namidy sekely volafotsy 30 teo eo. Namoaka ny endry Kristy tokoa izy satria ny fanahany Kristy tao aminy io. Notice what happened. Marino zavatra antranga avy eo. And notice. Ary mario fa rehefa nahazo azy zany de nalefa tao an-tranomaizina izy. Ary nisy lehilahy ray vovonjy fa ny ray very nitovy tamin'i Jesosy mihitsy fony teo amin'ny tranomaizina niazo fijaliana izy. One thief was saved. Nisy jiolahy ray vovonjy ary ny ray very. Zany tokoa natsipy tao andavaka izy ary natao fefa maty nefa nesorona tao ary nasandratra hoe an-tanakavana ny Farao ka tsy nisy afaka nahita ny Farao raha tsy nahita ny Josefa aloha. Mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra Jesosy ary tsy misy olona afaka ho eo amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'ny zanaka. Marina zany. Ary mario fa isaky ny nandeha Josefa rehefa nitsangana avy teo amin'ny tananakavanan'io seza fiandrianan'io Josefa jereo voninahitra. Indro fa nipetraka teo Josefa teo an-tanakavanan'ny Farao. Ary rehefa nitsangana niala teo amin'io seza fiandrianan'io Josefa de nitsofina ny tropetra. Mando aleny lohalika rehetra tonga Josefa. Rehefa miala any amin'ilay seza fiandrianana io zanak'ondry io teo amin'ny asa fanelanelanana nataony. Rehefa miala amin'ilay seza fiandrianana any ambony izy ary mandray any boky ny fanavotana io ka mandroseho de andohalika ny lohalika rehetra. There he is. Indro izy Notice. Mario. And when Joseph Ary Josefa rejected by his rehefa brother, nilaviny ralany he izy was given a de nomena vady Jetilisa. Potiphar giving Nomeny Potifara azy na nomeny Farao vady Jetilisa izy. and he bore De Gentiles niteraka zanaka Jetilisa izy, Jiosy ny ampahany ary Jetilisa ny ampahany. Nanome endrika lehibe izy ireo rehefa nitsodrana azy ireo Jakoba. Tetsy ankilany Efraima ary tetsy andany Manase de nampifamadiany ny tanany ka ilay zaza zandrony kokoa no nomeny ny fitahina. Ary niampy ho isan'ny 700 reo ankizy roa reo izay mbola 10 fotsiny tamin'ny fotoana io fa Jakoba mihitsy no nitahazy ireo. Ary teo Josefa ilay zanany mpaminany ka nanao hoe ikaky tsy mety ny ataonao. Hoy izy napetraka eo amin'ilay zaza zandriny ny tananakavanany fitahina nefa tokony hipetraka eo amin'ilay zokiny. Hoy izy fantatro fa nifamadika ny tanako nefa Andriamanitra nampifamadika azy ireo. Nahoana Israely no nanana zomba ho ampakariny fa nolaviny sy namidiny ny fisokiny. Ary niala teo amin'ilay zanaka zokony zany ny Israely ho eo amin'ilay vaovao ny Jetilisa ary tamin'ny alalan'ny azo fijaliana no nialany ireo fitahina teo ho eo amin'ny ampakariny. But notice, Nefa Mario fa taoriny zany hitanareo fa tamin'ny alalan'io rehefa tena efa nakavady ho azy izy kanefa rehefa nidina teo mba hividy haniny reto zatovy reto. oh, it's such a beautiful. Oh, endrika mahafinaritra tokoa zany. Tafavoaka amin'ny tompo-kase aho nefa tsy maintsy lazaiko zany. Hitanareo satria inoko fa ho azonareo kokoa ny endrika zany eto. Mario, ankehitriny rehefa nakeo mba hividy haniny izy ireo fantatrareo fa nalala azy ireo avy hatrany Josefa ary zanaky ny fanambinany Josefa naiza naiza nalehany de nambinina trano zany. Andraso aneny aviny eto an-tany ndray e. Andraso ny aviny ilay Josefa atsika hitanareo fa amony tahaka ny rozy ny tany efitra ary posaka ilay masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny elany. Oh la ivelatra toy ny hazo mafinaritra ny raketa rehetra manodidina ny Arizona ary mafinaritra zany. Mario fa nanatona teo izy ary somary nanarisaina kely azy ireo izy teo de nampanatsona izy ireo ka nataony hoe mbola vela ihany va ny raiky. Hitanareo tia ny fatarina raha mbola velona ny rain'io zazalahy teo io. Oreo eny fatany faralany io saingy tsikatra reo ny tamin'ny fotoana efa nambarany ny tenany tamin'ireo rahalahy fa nahita ny Benjamina kely izy izay teraka tamin'ny fotoana tsy nahateo azy ary maneo an'reto jiosy reto zany de io 4,200 alina sy ray hetsy io izay miangona eo ankehitriny hatramin'izay tsy nahateo azy. Ary rehefa tafaverina izy de nanao hoe nijery amin'ny Benjamina izy de nangorakoraka ny fony. Ary tsaroa fa izy ireo izy tsy fantatra izy ireo hoe mahay teny hebreo izy nisy mpandika teny nalainy mody nanao ny tenany Egiptianina izy. Hitanareo avy eo tamin'ilay fotoana fampahafantarana fa te hampafantatra ny tenany izy tsy niala teo amin'ny Benjamina kely masony ary tsaroa fa nesoro niala teo ny vadiny tao andapy izy io. Rehefa nampafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahy izy ary lay ampakarina Jetilisa lay vadiny taoriny nandavan'ilay vahoakany any Jesosy dia naka ampakarina Jetilisa izy ary anala azy io eto izy akao andapy de ao an-tranony rainy any amin'ny voninahitra ho amin'ny fanasany fampakaram-bady de midina moramora indray izy mba hampafantatra ny tenany amin'ireo rahalany de ireo 4,200 alina sy ray hetsy amin'ny fotoana io. Hitanareo eo ary izy ary tsarova jereo ny mahatanteraka an'ireo tandidon'ireo ary rehefa tafaverina teo amin'ny toerana nisy an'izany izy de nijery azy ireo ka laza nanomboka nijery izy
de nanomboka ny fampiresaka izy ireo nanao hoe ankehitriny rerobeny hitanao fa vitany amintsika eto noho ny amin'io hitanao satria fantatrao tsara ny vitatsika nampahoritsika iny zazalahy iny eny tsy tokony ho namiditsika ndralahntsika ilay rahalahny joro teo zany io andrina mahery io nefa tsy fantatra izy ireo zay no mahatonga any Israely tsy malala azy am'izao andro zao tsy mbola tonga ny fotoana lalany zany ary teo izy no heverina izy ireo tsy fantany ny hebreo nefa teo ampianona azy ireo tsara izy oreo eny vitany amintsika noho ny amin'io ary Josefa rehefa nijery azy ireo izy de tsy zaka nitsony eny tsaro fa atao andapa ny vady amanjanany tamin'ny fotoana io de reo olona masina zay efa lasa niala teo anatrehan'izy ireo ary hoy izy zano Josefa rahalanareo de niazakazaka teo izy ka nisambotra ny Benjamina kely namena azy ka nanomboka antomany hitanareo ary nampafantatra ny tenany izy de oreo aveo eny fantatsika fa hofatsika satria isika noho nivarotra azy isika mihitsy noho nivarotra azy isika noho nitady amono azy aitsika ankehitriny fa izy no amono atsika hoy izy tsia aza tezitra amin'ny tenanareo amonjena ihany nanaovanareo zany zay no antony nandefasan'Andriamanitra ao aty ary rehefa mampafantatra ny tenany izy hoy ny baiboly arak'izay fahitatsika rehefa mampafantatra ny tenany amin'ity 4 alina sy ray hetsy ty izy lay Benjamina kely am'izao andro zao de reo zay sisa amreto justa veleto reto rehefa mampafantatra ny tena izy de laza izy reo hoe taizany nazahoanao tony olatry tony ahoana no isindrainy amin'ny tananao ilaza izy hoe azoko tao an-trano sakaizako reny hitanareo de ho tonga sainy izy ireo fa nivonony lay Mesia inona nefa nolazainy tony nataony Josefa ihany amonjy aina no nanaovanareo an'izao aza amonjy aina aza tezitra amin'ny tenanareo satria tsy ho tafiditra mihitsy ny jentilisa raha tsy nanao an'io zavatra io noho ny fahajambana ny jiosy koa namonjy ny ain'ny fiangonana izy vokatry ny zavatra nataon'izy ireo zay ary le izy zay no antony tsy hahafahan'izy ireo mahalalany amin'izao ankehitriny mbola tsy tonga ny ora tahaka ny tsy nahafahantsika hahalala reto zavatra eto mandra-pahatonga ny fotoana lalany zany la nikotrokorana fito amin'ny apokalipsy aneo amin'ny ampakarana ane izy ny fomba iomanana ho amin'ilay finono ny fampakarana lehibe ankehitriny aloha sika andeha faingana satria tsy manana afa-tsy 12 na 20 minitra sisika ankehitriny inona no dikan'io sovaly fotsy io avela hoa makiny niala lavitra be mamela ianareo raha niala tamin'loha efitra fa vakiako indray lay andininy reo andininy roa ary nahita aho rehefa nivahany zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase fito ary reko ny anankiray tamin'ny zava-manena efatra tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avy zaho ary hitako fa indro nisy sovaly fotsy miditra amin'ny andininy faharosika eto nisy sovaly fotsy ary zay nitaingina azy de nanana tsipika ary nomena satroboninahitra izy tsy nanana an'io izy teo izy de nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy zay fotsiny ny amin'io zay lay tombo-kase ankehitriny ijery ny dikan'ireo tandidin'ireo sika efa hitatsika ny dikan'ny kotrokorana tanteraka tokoa zany fantatsika eo hitanareo lay feon'Andriamanitra ny kotrokorana rehefa nivany tombo-kase ankehitriny midika hoinona ny sovaly fotsy eny eto no ilana fanambarana tena azoko antoka tonony joroka eto izy ty amin'ny fahalalako fa teny zany efa novakiko ny boky rehetra mety hitako mikasika an'io ary kio za ny fotoana farany zay ny ezahako nanazavanyio hoe nampianatra an'io de teo amin'ny 30 taona lasa teo zay nalaiko ny boky nisy olona nalaza tamiko fa ny adventiste ny nanana hazavana be indrindra mikasika ny fiavian'i Kristy faharoa noho ny olona rehetra zay fantany ko de nitady ny sasany tamin'ireo boky malazan'izy ireo amakiko an'io nananako ny bokin'ny Smith fa ny amin'ny Daniel ny amin'ireo fanambarana ary lasa izy fa isovaly fotsiny voka teo io de fotsy ary maneho tadidin'ny mpandresy zany ary tamin'io fandresena io maro aminareo raha adventiste eto ny mahalala ny boky io ary maro aminareo hafa ihany koa ny namaky zany ary nisy hafa roa na telo novakiko nefa tsy tadidiko ny nisy boky roa hafa koa novakiko ary samy nanaiky izy roa lahy reo hoe marina zany mpampianatra mahay izy ireo izay tokony isandreo kalaza ka manana fahalalana tsara indrindra ko de nataoko hoe eny raha tsy malala de olazaiko fotsiny voalazan'izy ireo ezaka ny ampianatra an'io am'izay fomba zay ary famaritana tsara tokoa no nomen'izy ireo an'io ny amin'ny tena dikan'izany de oreo eny misy sovaly fotsy eto ary ery anankiray ny sovaly fotsy mpiady anankiray de hoe lay lehilahy mipetraka eo ambony zany am'lay sovaly fotsy de ny fany masina zay nivoaka tamin'ny taona voalohany ka nandresy an'io taona io ho an'ny fanjakan'Andriamanitra nanana tsipika tena tanana izy dika zany fa tahaka ny Cupido izy io ka nitifitra tamin'ny zana-tsipika ny fitiavana ny fon'ny olona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra ary nandresy izy eny tena tsara faneho zany nefa tsy zay ny fahamarinana tsy tompoko tsy zay le izy midika fahamarinana ny fotsy eketsika zany ny fotsy de midika fahamarinana zay ny nampianarin'ireo mpampianatra hoe ny fany masina teo ampandresena tamin'ny taona voalohany io kanefa tsy toy zany ny fanambarana azoko tamin'ny fany masina ny amin'io
zao ny fanambarana voaraiko avy amin'ny fanahy masina. Kristy sy ny fanahy masina dia olona iray mitovy ihany, fa amin'ny endrika tsy mitovy fotsiny. Koa indro fa eto Kristy lay zanak'ondry, fatatsika fa zanak'ondry izy, indro sy fa eto miaraka amin'ireo boky eny an-tanany, indro anefa fa misy mitaingina soavaly fotsy etsy. Hitanareo, koa tsy ny fanahy masina io. Eny, isan'ireo zava-miafina amin'izao andro farany zao zany, de ny amin'ny fomba ahafahan'io Kristy io manana ny maizy azy telo nefa iray. Tsy hoe olona telo samihafa akory raha izanakary fanahy masina ka lasa Andriamanitra telo, arak'izay ezahan'ireo trinitera ambara amintsika hoe zany io, fa telo fisehoan'ilay olona iray ihany iny telo io, na anjara asa telo mety antsona azy. Raha mpitoroteny iresahana dia tsy anjara asa no ampiasainy, satria eto tadidiko tampoka fa ataorona-peo izy ty. Ko ambarako anareo mazava ho azy fa tsy afaka ilazy Kristy hoe angataka amin'ny anjara asa koa andefa anjara asa hafa ho anareo izy. Fatatsika zany fa raha tianareo ny ampazava azy, toetra telo teo amin'Andriamanitra iray ihany zany. Hitanareo, tsy hoe Andriamanitra telo, toetra telo teo amin'Andriamanitra iray ihany. Hitanareo, koa fomba ahoana na ahafahan'ny Kristy hoetsy amin'ny soavaly fotsy eo am-pandresena no sady eto miaraka amin'ny boky eny an-tanany. Tsy zay no izy, tsy Kristy io. Mario, eto ny fanahy masina ao amin'ny fanambarana sy Kristy dia ny fanahy masina dia Kristy amin'ny endrika hafa. Marina zany. Mario fa ny zanak'ondry no nanokatra n'ilay boky, ary Kristy lay zanak'ondry, ary tsy hita intsony Kristy nanomboka teo, fa any amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 7 izy vao hita tonga miaraka amin'ny soavaly fotsy. Raha tianareo vakia zany, andesika matika amin'ny Apokalipsy 7:2 hatramin'ny 9, andeo vakitsika faingana zany eto raha mbola manana fotoana ampy sika antenaiko fa ampazava azy bebe kokoa amintsika zany. 7:2 atomboka amin'ny 9 ary vakina hatramin'ny 9. Ary nahita lanitra voasokatra aho, indro nisy soavaly fotsy, tsy teto an-tany fa tany an-danitra. Hitanareo, ary zay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky. Marina fa marinana no itsarany sy adiny, ary ny masony de lelafo, ary tamin'ny lohany misy diadema maro, diadema re zany, ary izy manana anarana voasoratra zay tsy misy malala akory afa-tsy ny tenany ihany. Niriko raha ho afaka anjarana kely tamin'io. Oh la, mizavatra tsara fatafiny amin'io, nefa mety ho vitako zany raha toy ianareo. Hitanareo fa tsy misy malala an'io. Efa mba hainareo moa fa diso ilay anarana Jehova. Hainy rehetra zany, rehefa mpianatra velona hainao fa marina zany. Tsy vitan'ireo mpandika teny mihitsy ny nandika an'io. Raha tononony zany dia J-U-1-V, J-V-1-U ny tiako ambara, fa tsy hoe Jehova. Tsy afaka nikasika an'io izy reo. Tsy hain'izy reo akory ny amin'io, nataony hoe Jehova zany. Nefa tsy zay ny anarany. Jereo, fa isaky ny nisy fandresena azo na nisy zavatra mitranga de nisy anarana novana. Jereo ny tamin'ny androny Abraham, fa Abraham izy tamin'ny voalohany, ary tsy afaka nahazo an'io zazo mihitsy izy raha tsy efa novana ho Abrahama ny anarany. Ary Sarai, S-A-R-A-I, nitoetra ho momba trany ihany izy mandra-panovana ny anarany ho S-A-R-A-N-S-O-A. Jakoba midika hoe mpamingana, mpamitaka, ary zay no nataony. Nasiany hoditrondro teny aminy, de nifitahany ray ny mpaminany mba hakany andreo fisikiny. Nataony tao anaty tavin-drano ny azo popolo, nataony ofo vandany zany, de nampitahorony ireo biby reo rehefa nanananaka tamin'ny nanana ny zanany mba hamoaka biby sondro mara. Mpamitaka tsotro zao izy, fa ndray alina nandrobaka ny tena zavatra izy. Ary fatany fa io ny tena izy, de nitoetra teo amin'io izy, ka nifikitra teo mandra-pahazahoany fandreseny, de novana ny anarany ka natsoina hoe Israely, zay midika hoe andrina mahery eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy zany ve? Ny mpandresy tsirairay, mpanjony Simona, saingy rehefa naka-toerana ny finoana ka nalala izy fa Jesosy io, rehefa nambarany taminy hoe izy Mesia, ka nambarany azy ny anarany sy ny anaran-drainy, de nandresy izy ka novana ho Petera lay Simona. Saoly, anarana tsara zany. Nisy fotoana mpanjaka anankiray teo amin'ny Israely no hoe Saoly. Izy kosa ny Saoly tsy mety loatra amin'ny apôstôly zany. Mety ho tsara angamba zany ho an'ny mpanjaka fa tsy ho an'ny apôstôly. Ko dia novainy Jesosy ny anarany avy amin'inona? Avy amin'ny Saoly ho Paoly. Jereo ny am'ireo hoe zanabaratra sy ny maro hafa koa. Ary Jesosy ny anarany teto an-tany tamin'ny mpanafitra azy dia Jesosy. Fony teto an-tany izy, mpanafitra izy teo, marina zany. Saingy rehefa nandresy
ny fahafatesana sy ny elo izy ka nandresy azy ireo ary niakatra tany amin'ny avo de nandray anaram-baovao. Zay no mahatonga anareo mikikika tonony ataon'izy ireo nefa tsy mahazo ninninina izy ireo fa voambara am'ireo kotrokorany zany. Hitanareo Mario reo zava-miafina tonga izy mitaingina. Tsy maintsy misy zavatra novan'ity fiangonana ity, fantatrareo zany. Tsy maintsy misy zavatra. Mario, tsy misy mahalala afa-tsy ny tenany ihany. Eny Mario fa tsy misy mahalala afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjo voafafra izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Oh la Mario, ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy samy mitaingina soavaly fotsy sady ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba amenezany ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny tehimby ary izy no manitsaka ny famiazana ny divainy ny fireheta ny fahateziran'Andriamanitra tsy to ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Indro fa tonga ny Mesia. Indro izy tsy laizalahy etsy amin'ny soavaly etsy io akory. Jereo tsy fitoviana. Indro izy fa eo miaraka amin'ny boky eny an-tanana eo ny asa-panavotana de mbola tsy nakatoerana izy eo. Ko dia tsy Kristy na ny fany masiny io nivoaka teo io. Tsy hoe te hanohitra ny hevitry reto lehilahy malazy reto. Tsy tompoko, tsy zay no ataoko, tsy zay no tiako atao saingy zay no fanambarana voaraikony amin'io. Hitanareo, raha fa ny fahazaonareo azy eny tsy mampanino zany kanefa tsy mifanaraka amiko eo. Hitanareo, zay ny fomba inoko azy. Hitanareo, eny fantatrareo ny amin'izany. Hitanareo. Ary Mario fa tsy hita intsony Kristy. Eny hatramin'ny fotoana io kanefa eo amin'ny soavaly fotsy izy. Koa raha mitaingina soavaly fotsy io zalahy io dia pakatahaka ny Kristy fotsiny izy. Hitanareo, azonareo ve zany? Mario fa tsy manana anarana mihitsy ilay nitaingina soavaly fotsy. Mety fomba iantsona azy 2 na 3 nampiasainy. Hitanareo fa tsy manana anarana mihitsy izy fa Kristy kosa manana anarana. Ino zany? Ny tenin'Andriamanitra. Zany izy io. Ta voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary ny teny de tonga nofo. Hitanareo tsy manana anarana ilay mpitaingina soavaly ray fa Kristy kosa de nantsona hoe ny tenin'Andriamanitra. Zay no maizy azy, zay no niantsona azy. Eny manana anarana zay tsy misy mahalala izy nefa nantsona izy hoe ny tenin'Andriamanitra. Fa ty zalahy ty tsy misy antsona azy mihitsy. Hitanareo nefa eo amin'ny soavaly fotsy izy. Tsy misy zana-tsipika ny tsipika n'ilay mpitaingina soavaly. Tsikatrareo ve zany? Manana tsipika izy nefa tsy misy milaza mihitsy hoe manana zana-tsipika izy. Ko dia tsy maintsy pampitahotra fotsiny io. Marina zany. Mety manana kotroka marobe angamba izy nefa tsy misy tselatra. Hitanareo eto anefa fa sady manana tselatra no manana kotroka Kristy satria misy sabatra maranitra roa lela avy eo amin'ny vavany ka amin'izany no amelezany firenena. Ity zalahy ty kosa tsy afaka amely ninninina. Hitanareo miatsara velatsy fotsiny ny asa ataony. Mivoaka eo mitaingina soavaly fotsy izy mivoaka mba handresy. Manana sabatra maranitra Kristy ary jereo tsara fa mivoaka avy eo ambavany zany lay teny velona de tenin'Andriamanitra voabara amin'ireo mpanompony zany toy ny voalazany tamin'ny Mosesy andeha mitsangana eo ary anjiro io teny io miatso lalitra de nisy ny lalitra zany tokoa. Ninona no lazainy de nataony zany ary tanteraka zany lay teniny velona. Andriamanitra sy ny teniny de olona ray ihany. Andriamanitra de teny. Izy ary io mpitaingina soavaly tsy hay tamin'ny taonan'ny fiangonana voalohany io. Izy io hodiniantsika ny aminy. Izy io mpitaingina soavaly tsy hay izay nanomboka nivoaka tamin'ny taonan'ny fiangonana voalohany io zay manondiany hatramin'ny mandrakizay hatramin'ny farany. Mivoaka ny tomboka sy faharoa ary mizotra hatramin'ny farany. Mivoaka ny tomboka sy fahatelo ary mizotra hatramin'ny farany. Faefatra, fadimy, faenina, fafito. Izy rehetra eo de miafara ty amin'ny farany aty. Fa amin'ny andro farany no amahana ny reto boky izay niorona tamin'ny fotoana rehetrareto niaraka tamin'ireto zava-miafiny reto tao aminy. De mivoaka ireo zava-miafina mba ahitanany amin'izany. Fa raha ny marina nanomboka tamin'ny taonan'ny fiangonana voalohany izy ireo satria ny taonan'ny fiangonana voalohany nandray niafatra tahaka izao. Nisy nitaingina soavaly fotsiny nivoaka teo. Hitanareo,
izy io mighty mahery in his conquering eo amin'ny power. hery zay entiny mandresy izy io zalahy ambony eo amin'ny hery zay entiny mandresy You want me to tell you who he is? tianareo ve nilazako aminareo hoe izy io io lay antikristy Exactly what he is. zany tokoa izy io Now, eny because you see, satria hitanareo fa raha misy antikristy ho jesosy ifanakaiky tokoa reo roa reo ka mitaka ny olom-boafidy lay ampakariny mihitsy raha azony atao Antichrist. antikristy ny fanahiny antikristy io tsaroa fa tamin'ireo taonany fiangonana rehefa nanokatra ny taonany fiangonana voalohany sika tamin'izay dia hitantsika teo fa nisy zavatra natomboka izy ireo tamin'ny taonany fiangonana io zay notoerany fany masina And that was called, ary nantsony zany hoe reo asan'ny nikolaisma you remember? tsaronareo ve zany Go means to ny conquer. nikao dia midika hoe mandresy la ity dia midika hoe ny fiangonana ny laiky Nicolaitan to nikolaisma conquer the mba andresy ny lady. laiky The Holy Spirit esorina eo amin'ny fiangonana ny fany masina romena olona masina anankiray avokoa zany avela ho izy ny lohan'io rehetra io efa nandalo teo amin'izany ianareo hitanareo nikolaisma Notice, maro io fa Nicolaitan ny nikolaisma was a dia saying in one resaka tao amin'ny fiangonana iray teo lasa fampianarana iray zany tamin'ny taonany fiangonana manaraka ary tamin'ny taonany fiangonana fahatelo lasa fanereny zany and they had the Nicene dia nanao ny fivorimbe tao nise izy ireo Then, ary teo a zany vao natao church. fampianaram-piangonana What was the first dia thing? inona ny zavatra voalohany tranga nisy rafim-piangonana nivoaka avy tamin'io Now, eny marina ve zany tell me where the ambarao first amiko hoe organization- taiza no nivoahan'ny rafim-piangonana voalohany Roman Catholic ny Church. fiangonana katolika romanina Tell me if Revelation ambarao amiko raha tsy milaza ny apokalipsy ny boky ny apokalipsy 17 hoe janga izy io ary mpijangajanga ro zanany vavy That's the same thing in dia our ireo zay nanao rafim-piangonana to azy harlot. mpijangajanga Taking the abomination, zava-betaveta sy zava-maloto no raisy no fampianarana teaching for doctrine. mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy Notice, mario look, jereo starts mivoaka out to conquer. mba andresy izy Notice he has mario no fa crown. tsy nisy satry-boninahitra teny aminy White Horse Rider. la nitaingina soavaly fotsy io ny resako eto See? hitanareo nisy tsipika ary nisy satry-boninahitra nomena azy efa tatio arina hitanareo He had no crown to start tsy nisy with. satry-boninahitra teny aminy tamin'ny voalohany kanefa nomena satry-boninahitra izy mario fa Later, tatio arina izy vao nomena satry-boninahitra iray yeah, three of them. ye telo aza 301. telo zay ray That was 300 telo years njato later taona after tatio arina Nicene zany tamin'ny Council, fivorimbe tao nise started out a fony nanomboka spirit nivoaka izy of tamin'ny Nicolaita, fananiny ny the nikolaita Roman dia nianangana organization rafim-piangonana teo anivon'ny olona and then it kept on going dia on, nitoy ihany going zany on to become a nandrosatra ny faith, an-trany and lasa then resaka doctrine avy eo zany dia of lasa Christ. fampianarana tsaroa fa nitodika andresaka tamin'ny fiangonana kristy hoe ala anao ny asan'reto nikolaita reto zay alako koa Trying to conquer just miezaka the ny Holy andresy Spirit. analany fany masina ka misy olona masina iray ihany zay afaka mamela niota rehetra sy ny sisa vao nivakitsika teo zany nyteniny amin'ny paoly akatoerana io zavatra io amin'ny andro farany nefa tsy avako voambary zany mandrapatonga ny andro farany avy eo izy lay misakana no anaisitra ny fanan'andriamanitra ihany eo ary anambarany tenany izy io eo manafina ny endriny ao ambadika ny soavaly fotsy izy io amin'izao andro zao jereo ny fomba niovany niala tamin'ny soavaly fotsy io afaka minitra vitsy tsy hoe lasa soavaly fotsy ihany izy fa lasa bibidia Many heads. manandoa sy manatandroka maro hitanareo lay soavaly fotsy mpamitaka izy io eto ary zay no antony tsy nalalan'ny olona an'io tamin'ireo fotoana rehetra eo Thought it, but nandinika an'io izy ireo nefa indro zany ankehitriny fa ho voambara amin'ny alalany soratra masina mario when Nicolaitan, ny nikolaisma see, eny Antichrist, ny antikristy is finally, amin'ny farany he's incarnate rehefa in a tonga vatana ao man, amin'ny lehilahy ray izy when teo he's izy found. vao nasiana satry-boninahitra When he starts off as amin'ny a fotoana ny boany amin'ny mahafanahy nikolaita azy eo amin'ny fiangonana fanahy izy eo tsy hainareo asiana satry-boninahitra ny fanahy kanefa telonjato taona tateo arina lasa papy zany then they crowned ary teo vao nasiana izy ireo satry-boninahitra izy tsy nanana satry-boninahitra izy tamin'ny voalohany fa na satry-boninahitra izy tateo arina See? hitanareo rehefa tonga vatana io fanahy io See? hitanareo Become a man. lasa lehilahy ray izy Nicolaitan, lasa lehilahy iray ny fampianarana nikolaisma teo vao azon'izy ireo nasiana satry-boninahitra teo aminy tsy hain'izy ireo natao zany teo satria mbola fampianarana io glory. voninahitra Notice, mario and when this Holy fa rehefa Spirit io that we fany have masina nanantsika io becomes no incarnate, tonga vatana amintsika dia lay eto anivontsika ankehitriny amin'ny endrika fany masina no tonga vatana amintsika ao amin'ny maizy any jesosy kristy dia nisy satry-boninahitra azy ho mpanjaka ny mpanjaka sika right. marina zany hitanareo Now remember, eny tsaroa fa saiky tamin'ny fotoana niaviany kristy teo amin'ny zazafiandrianana no niavin'ilay antikristy teo amin'ny zazafiandrianany jodasy about time Christ saiky tamin'ny fotoana nialahany kristy teto tany Judas
no ny alany jodasy teto tany. Saiko tamin'ny fotoana niverenany fanahy masina no niverenany ny antikristy. Fantatrareo fa nilaza Jaona neto hoe rakizy madinika, tsy tiako tsy ho fantatrareo eny ny amin'ny antikristy izay efa tonga sady miasa eo mizanaka ny tsy fanarahana. Ny antikristy tamin'izany efa teo izy ka nanomboka nanomevahany ny fanahy Nikolaita mba hanao rafi-piangonana. Tsy mahagaga raha nankala an'io zavatra io hitanareo izany izy io tsy za akory fa misy zavatra atao anaty kato. Izay no zava-misy mivoaka fotsiny zany. Azonareo ve nitikodina teo amin'izany tsy afaka nahita an'io aho raha tsy ankehitriny ary fantatro zany ankehitriny. Zany izy io fanahy Nikolaita io no nankalain'Andriamanitra ary tonga vatany io fanahy io eto ka nasiny izy ireo satry-boninahitra ary indro fa eo mihitsy zany. Izay ny voalazan'ny Baiboly fa ataon'izy ireo aminy tena lavorary. La tonga vatany, tonga olona izy de nasiny izy ireo satry-boninahitra. Vakio Mario na vakio ranomarina ny fomba ilazany Daniel fa haka fanapahana ny fanjakan'ny fiangonana izy io. Tianareo vakina ve zany? Manana fotoana anaovana zany sika satsy zany. Eny ary enoy andeha isika verina fotoana fo eo amin'ny Daniel. Avadio amin'ny bokin'ny Daniel fa maky fotoana fo sika ary tsy manana afa-tsy 5:20 minitra angamby sika natoy zany. Mety tsara ve? Andeha sika andray ny Daniel ny toko fa 2:20 ary andeha sika andray ny 9:20. Daniel no eto miresaka Daniel eto ny fomba akany zalahy ny fanapahana. Ary isy olona famingavinga Roman resahina itsangana andimby io ndray izay tsy omena ny voninahitry ny fanjakana. Eto jereo fa iditra tsy ampozina izy ka ahazo ny fanjakana amin'ny afetsena. Zay tokoa ny zavatra nataony. Zay ny voalazan'ny Daniel lafa ataony io antikristy io. Ifanaraka tsara am'izay tiany olona petraka izy. Eny, ifanaraka tsara am'izay tadiavin'ireo fiangonana am'izao andro zao zany. Satria tsy ilain'izy ireo ao am'izao taona ny fiangonana zao ny teny Kristy fa fiangonana no ilain'izy ireo. Zao zava-misy voalohany tsy manontany anao izy hoe kristianina ve ny tena, fiangonana inona nikambananao? Fiangonana inona? Tsy ilain'izy ireo Kristy ilay teny. Andeha lazao azy ireo ny amin'ny teny sy ny fomba hitondrana tena tsara. Tsy mila an'izany izy ireo. Zao ny zavatra ilainy ny mivelona fotsiny amin'izay tiavany azy nefa mbola mpikambana amin'ny fiangonana ihany sady mahazo toerana. Hitanareo ko dia mifanaraka tsara amin'izay tadiaviny zany. Ary tsaro fa ao amin'ny Baiboly izy dia ho lasa vehivavy amin'ny farany ary jangy raha vehivavy sady mananjanaka vavy maro izy. Tena mifanaraka tsara amin'izay tiany amin'izao andro zao dia izay tadiavin'ny olona. Izay ny zava-misy. Nampanantenan'io Andriamanitra rehefa lavina ny teny de irona any amin'izay sitrapony izy ireo. Andeha sika merina maka ny Tesalonianina. Andeha tiako raha hijery tsara eto fotoana fo ianareo. Eno no vakitsika zany voateo. Tesalonianina 2:20 laza zany fa zay no ataon'izy ireo. Tsy raha iny ary lava ny fahamarinana ary isy fisainana mandà omena azy ireo. De inolaingy izy ka hoelohina noho zany. Eny zany voalazana fanahy masina. Ankehitriny moa ve ka tsy zay no sitrapon'ny fiangonana amin'izao andro zao? Miezaka ny tena ny teny amin'ny olona hoe zao na zao no tsy maintsy ataony. Nefa ampahafantarina anao eo eo fa metodiste izy presbyteriana na inona koa hoe tsy ilainy ny voy ao amin'ny lakanareo. Hitanareo izany tokoa zay no tadiavin'izy ireo. De hoe Andriamanitra raha zay no tadiavin'izy ireo dia avelako azy zany sady ataoko zay tena inono hoe fahamarinana io satria omeko saina mandany amin'ny fahamarinana izy ireo. Eny jereo koa ny voalazan'ny Baiboly eto tahaka ny nanoherany Jana sy Zamborano Mosesy. De ho toy zany koa reto olona zay manana saina mandany amin'ny fahamarinana ireto amin'ny andro farany ka matika ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny fijejojoana mandà ny tompo Andriamanitra. Ankehitriny hitanareo ny misy an'izany tsy ny katolika ihany fa ny protestanta koa. Izy rehetra mihitsy raha fipiangonana avokoa ny rehetra. Zay io nitaingina soavaly fotsy io tamin'ny ny endriny hoe fotsy fahamarinana fiangonana. Hitanareo nefa antikristy tsy maintsy mitovy endrika io eo amin'ny soavaly fotsy mihitsy azy toy ny fiavian'ny Kristy eo amin'ny soavaly. Hitanareo anti tena manakaiky ka mitaka ny olobofidy mihitsy ary indro fa eo izy antikristy izy io. Tamin'ny taona fiangonana voalohany nanomboka nitaingina an'io izy. Eny nanontangina an'io hatrany izy nandritra ny tao-piangonana tsirairay. Eny jereo ny aminy ho ianareo teo ve teo amin'ny andron'ny apôstôly ve Nikolaisma no niantsoana azy teo. Aveo tamin'ny taona fiangonana manaraka lasa fampianarana tao am-piangonana zany aveo. Voalohany resaka fotsiny io ary lasa fampianarana aveo
reo olona ambony malaza amin'ny tafisoa nandeha fianarana ambony sy avoletra de tsy nila ny fiatanam-po hita amin'ny fiangonana tsia oreo tsy ilayntsika mihitsy zany resaka fanamasina zany zay lazay ny fiangonana ihany akao fivony mbe ao ny sesinsisika rehetra ao Roma ary rehefa tonga teo izy ireo de nalainy ny fiangonana ary nalainy ny fanimpotsampy ny Roma katôlisy na fanimpotsampy Roma mpanompo sampy sy ireo finonompoana sasany ary nalainy ny Astarte lay mpanjaka vavilanitra de navady no Maria zany lay reny nataony mpanalala ny olona maro efa maty sy ny sisa ary nalainy mofosty boribory kasher io zay mbola ataony boribory eo ihany ka atsono vatany Kristy satria maneo an'ilay reny lanitra io de mandalo eo ny katolika de manao lakroa amin'ny tanana izy satria hoe reo azavana am'rehetra ao anatiny io ao zay natao mofo kasher no navadiky ny herin'ny pretra ao Andriamanitra nefa tsy misy afa-tsy fanimpotsampy miariary tsotro zao zany hitanareo marina zany tsy azoko mihitsy zany nefa eny azoko mialatsia eny toko azoko zany noho ny fahasoavan'Andriamanitra zany tokoa eny Mario oh la ahoana no ahafahany izy ireo manao an'izany hitanareo fanomena azy ireo sitrapony tsia marina zany tsy voatery anaraka an'io ianareo tsy tompoko raha tsy te anaraka an'io ianareo de tsy terenina ianareo ny anaraka zany raha tsy tianareo ny fanaraka amin'izay fiainana sy ny sisa ary ny fanompona takian'Andriamanitra de tsy voatery ny anao an'izany ianareo tsy misy olona teren'Andriamanitra anao an'izany fa velao ilaza zavatra aminareo raha natao tao amin'ny boky ny fiainana zanak'olona talohan'ny fandrenana zao tontolo zao ny anaranareo dia afaly anareo indrindra ny anaraka zany tsy andronareo mihitsy izay anaranareo azy jereo tsara hoy ianareo tiako azonao tsara fa mpivavaka takanao ihany ane eny mety marina zany jereo iza no afaka ilaza fa tsy mpivavaka reto mpisorona tamin'ny andro Jesosy tompo reto iza no afaka ilaza fa tsy mpivavaka ny Israely tany anefitra nefa izy ireo mihitsy no efa nitahabetsaka Andriamanitra eny nitaha azy ireo koa izy tsy nila niasa kory izy ireo mba hivelomana avy tany an-danitra ny namokisana azy ireo nefa ho Jesosy very sy maty ary ringana avokoa izy ireo ny razanay oreo nihinana mana tany anefitra nandritry ny 7 taona ho Jesosy nefa maty avokoa izy rehetra tafasaraka mandrakizay hitanareo hoy izy fa izany mofinaina avy tany an-danitra avy amin'Andriamanitra raha misy mihinana ty mofo ty de tsy ho faty izy hitanareo izy la iazonaina Mario tsotro zao ny fomba sy ny fotoana ny aviany Jesosy reto mpisorony reto tonga teo izy ireo tena mpivavaka tsy misy afaka ilaza hoe olon-dratsy izy ireo tena nandeha arak'izay fitsipiky ny lalàna ninonina nylazay ny fiangonana teo io de natao zany raha tsy natao zany de nitoraham-bato izy ireo ko de nandeha teo izy fantatrareo moa ny antsony Jesosy azy ireo zao naniantso azy ireo hoe riandiana mena rano ao anaty bozaka aza manao hoe satria mpikambana am'izao rafi-piangonana zao ianareo de manandrara amin'Andriamanitra fa ho Jesosy ianareo de avy amin'ny devoly raha ianareo izy isaky ny mandefa mpaminan'Andriamanitra inona zava-nisy notorahanareo vato izy ka nalefa anareo tany am-pasana nefa makeo ianareo ankehitriny ka manadio ny fasana tsy zay zavatra ihany va no nataon'ny fiangonana katolika jereo Jeanne d'Arc sy Masda Patrika ary reo hafa rehetra eo ry zareo no nandefan'ireo tao ary noloaran'izy ireo ny vatany Jeanne d'Arc ka natsipiny tao amin'ny ony anjatony taona maro taty aoriana nefa nidorany tony mpamosavy izy ianareo de avy amin'ny devoly ra ianareo ary niasany no ataonareo tena zany mihitsy andeha maneran-tany izy ty hitanareo eny zay ny voalazan'i Jesosy ary ataonareo fa mety zany satria mahafinaritra ny endry io soavaly fotsy io nefa jereo zavatra azonareo eo fa izay mihitsy no mitaingina azy io eny laza nefa izy fa zay no tadiavin'izy ireo ko dia isy fiasan'ny fahadiso-kevitra omeny azy ireo tsaro fa io jango amin'ny Apokalipsy 7:10 io zava-miafina izy io zava-miafina Babilôna lay reniny mpijangajanga gaga indrindry jao na raha nahita azy tahaka an'ity lehilahy eny andraso no idirantsika eo ka ahitantsika azy mijery an'io soavaly io hitanareo nefa natsikaritra anareo fa zao ny zavatra nitrango zao tena gaga indrindry izy raha nandinika azy io fa zao lay zava-miafina nisotro ny rano martioran'i Kristy izy io fiangonana tsara tare no mipetraka teo niravaka lamba volomparasy volamena ary nisy kapoaka teny an-tanany zay nisy zava-maloto momba ny fijagajagana inona ny hoe fijagajagana manana fiainana maloto ny fampianarana izay naparitany zany raisy ny ten'Andriamanitra ary foanany tamin'ireo araba ary Maria sy ireo karazan-javatra maro naparitany zany ary nijangajaga taminy ireo mpanjaka an-tany fa hoy ianareo ny fiangonana katolika zany kanefa reny ny mpijagajanga izy teo hitanareo tovy amin'izay na izy azy teo ihany toy zany ary inona no nitranga rehefa maty ny mpanavoaka tapitra ny afany dia nataonareo rafitra zany ary nampidironareo tao ny andiana riky de nanomboka ny verina tamin'ilay karazam-piainana tianareo entiny ianareo tsy tianareo nijanona amin'ny teny raha tokony ho nandrosatrany niaraka tamin'ny teny de nijanona teo izy ireo ty la izy aza manao an'izany izy zay la izy la ao ambony mario fa zay ny zavatra anankiray ty tsika nikasika tepoka vitsivitsy alohan'ny
inonareo ve zany anazavan'zany eto raha toa ka hanampy ahy ianareo ka mindra fo amiko mandritra ny minitra vitsy ataoko fangana arak'izay vitako zany nefa tiako tena mazava tsara satria aho nomen'ny fanay masina zany tena azoko antoka toy nojiroko eto tanareo ankehitriny jereo andesika ndray iveriny indray eo am Daniel fotoana foy misy zavatra tiako vakina ho anareo de ny raha toa ka tsy miverina nareo tsy mampaninina tia maky any Daniel sivy ary tia maky any 9 sy ny 7 ao am Daniel sivy ary jereo raha izy marina no andringana ny vahoaka ny Daniel jereo zavatra ataony ary rehefa afaka ny 12 herinandro de hovonona ny Mesia hitanareo fa io lay 12 herinandro vonoina izy eo avy am'ilay 7 herinandro ka tsy anana ary ny vahoaky ny mpanjaka ny fitsinjaram-pahefanany eto zay ho avy dia andrava ny tanàna sy fitoerana masina ary ny farany dia isy safotra ary hatramin'ny farany dia isy ady sy fandravana voatendry te antany zavatra anareo ary olona tao arininy namonona ny Kristy niala teto an-tany tamin'ireo 3 taona sy tapany nanim-pony inona no nandrava ny tempoly iza no nandrava azy Roma eny Constantin na tsia mamela Titus ilay général romane izy no nandrava lay andrina eny mario jereo zao ry sakaiza nidina teo avy hatrany izy io rindrinio tamin'ny fotoana nahaterahan Jesosy nakeo amin'ny raha vehivavy lay dragona mena tany an-danitra mba handrapaka ny zanany raha voateraka tsy zany ve izy lay nitady ny handrapaka an'ilay zaza fo nisy teraka Roma hitanareo izy lay dragona mena izy lay andrina hitanareo io lay biby hitanareo zany ary izy reo mitovy ihany izy rehetrareo hitanareo andrapaka lay zaza de nakarin'Andriamanitra tao an-danitra izy ka napetrany teo amin'ny sezafendrianany fa eo no misy an'ny Kristy ankehitriny mandrapahatonga ny fotoana voatendry hitanareo eny jereo zavatra ataony ankehitriny ataoko fa nisy olona andresahako teto mety Rahalahy Robertson angamba zany androany na nisy olo-kafa andresahako ny amin'io tsy hoe ny amin'io fa mikasika an'io ihany inoko fefa antory an'izany teto aho voatselo ny am'izay anjo anty Etats-Unis ty ny am'izao sandam-bola misy zao hitanareo eny reo etra zay tokony ho raisina afaka 7 taona any aorina no andaovantsika nitrosantsika ankehitriny toy zany ny faharendrena manjo atsika efa mba nanodina teo amin'ny kera ve nareo na ny Lifeline ka nieno an'izany de lay avy any Washington eny rava tanteraka ny fananatsika zay fotsiny inona ny olana tehirizina avokoa ny volamena ary ny jiosy ny miazona ny tsara am'izany ho azon'ny Roma io eny jereo tsara fatatsika hoe iza ny tompon'ireo tranombarotra lehibe kanefa ny Roma ny manana ny ampahany lehibe indrindra amin'ny harena eto tany any jiosy ny ambiny eny jereo tsara zao eny eno tsara fotsiny zao de ny fomba nanehoany ny fanay masina ny tamika ary anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ankehitriny jereo ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro eo atapon'ny fahavetavetana no iavin'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry zay aidina amin'ny mpandrava jereo tena fahatsora tokoa izy io ary izy ankehitriny mazava amintsika ny sary ary fatatsika fa Roma io fatatsika fa izy lay nitaingina soavaly fotsy fatatsika fa tamin'ny endrika fampianarana ny voany teo ary lasa inona lay Roma mpanompo sampy teo nivadika ho Roma nisy papy zany ka nasiana satro-boninahitra eny jereo amin'ny andro farany tsy hoe tany am'ireo andro ny ando fony nitory Kristy fa amin'ny andro farany de lay ampahany farany amin'ny herinandro teo amin'ilay 7 herinandro ny Daniel vondraisitsika fa naminany 3 taona sy tapany Kristy ary mbola misy 3 taona sy tapany voatendry tsy marina ve zany fa anao fanekena amin'ny vahoaka ny Daniel io andriny io amin'izany fotoana zany de ny jiosy efa nisorona ny ampakarina amin'ny fotoana io tsy ahitsy zany izy mario fa eo amin'ny atsasaky lay herinandro ny Daniel farany no anaovan'ny olona fanekena io andriny io no manao fanekena aminy Roma no manao fanekena amin'izy ireo zay azo antoka fa noho ny arena satria ny katolika sy ny jiosy no miazona ny arena eto an-tany tany Vatican hitako lay satro-boninahitra 3 tokony ho nanana fiaonana tamin'ny papa ny tenako azony Baron von Blomberg ho azy zany tamin'ny indray alarobia hariva tamin'ny 3 ora
rehefa nentina teo amin'ny mpanjaka de nisoronizy ireo ny moritongotry ny pataloako tsy nampanina io nambara fa tsy azo mena lamosina izy rehefa miala eo aminy tsy nampanina io fa hoia inona no ilaina ataoko eo anatreny iranga io de hoe eny midira fotsiny ary mandolia amin'ny lohalika ilany de orony ratsatanana hoia sanatry zany tsy tompoko hoia iantso oralahy zay rehetra teo oralahy iantso azo pastora raha ty ny anaram-boninahitra to zany fa ny hoe anompolona natokana ho an' jesosy kristy re zany tsy tompoko tsy anoroka tanan'olona to zany tsy sanatry ko dia tsy nataoko zany nefa voatery nandeha namakivaky ny Vatican tsy voavidinareo amin'ny anjatony miliara dollara zany ianareo itrereto fotsiny hoe niareny zao tontolo zao hoy ny baiboly dia tao aminy eritrereto fotsiny re toerana fantadazy zay mitentina miliara maro inona no antony nipoiran'ny communisme tao Rosia mamparary kibo atsotro zao ny fandrenesako andreo mpitoriteny miteny mafy manohitra ny communisme nefa tsy an'izy ireo akory ny zavatra lazainy marina zany tsy ny communisme akory le izy fitaovana fotsiny hoe tanàn'Andriamanitra io mba amalina ny ran'ireo olo-masina eto an-tany marina zany ary aoriny ny fiakaran'ny fiangonana ny Roma sy ny jiosy no ifanao fanekena nilaza ny baiboly fa ataony zany am'ireo vahoaka masina ary mario eto fa ataon'izy ireo zany satria nahoana ho rava tanteraka ny fananany ty fireneny ty ary efa rava tanteraka ny fananany hafa rehetra eto tany ka mifandraiky amin'ny lanjam-bolamena fantatrareo zany raha toa ka mivelona amin'ny hetra zay tokony ho raisina afaka 7 taona ankehitriny isika aizany misy atsika zavatra tokana ihany no mety atao de ny anala ny lelam-boly ary andony taratasy trosy nefa tsy vitatsika nanao zany any Wall Street zany nefa ny jiosy no mifeny Wall Street ao Vatican ny ambony zany ny jiosy no manana ny ambony ao amin'ny Wall Street miaraka amin'ireo varotra maneran-tany tsy vitatsika ny sitom-boly ary raha vitan'izy ireo ny anao zany efa nieritreretinareo ve reto mpiserasera whisky reto sy reto olona mpanao paraky rehetra reto am'ireo vola amina miliara dollara miodina isa-taona nefa tsy mandohetra izy ireo mba hamoahana filma ratsy maloto sy isato zany makanesa ny Arizona fa mividy tany an-tapitrisany hektara izy ireo na manarivony ary mangady lavaka fitrandrahana lehibe maro mitetina $1 zay alohany am'ireo etra tsy nalohany nefa lefany anatranomasina anareo raha tsy mandony anareo ny azo kosa fafany mba hanaovany lavaka fitrandrahana sy andefasana bildozerany ary inona ny ataon'izy ireo mametraka tetikasa fanaovana trano eo aveo izy de manotokodina ny vola azony eo tsy maintsy mampiasa vola izy de manao trano manao tetikasa eo ka mivarotra an'izany antapitrisany $1 maro eritreretinareo hoe fa hanao raharaha ratsy izy ireo mba hanovany lelam-boly tahaka nyty olona tetsy ty ao iza ny anarany teo ny nataony Castro zay ny mba zavatra tsara vitany tam'izay rehetra nataony teo rehefa nipotehany reo taratasy trosy nalohany zany de nipotehany aveo mario fa tsy vitatsika ny anao zany tsy amelan'izany reto zala reto reo mpanan-karena mpandrato amin'ny tany ny azonareo koa zavatra tokona ihany no azo atao ny katolika no afaka andohany io izy ireny ihany no manam-bola ary azony atao zany sady atao zany ary ny fanaovany an'izany no azahoany an'io anao fifanarahana amin'ny jiosy izy mba hanaovana fanekena aminy ary rehefa manao an'io fanekena io amin'ny jiosy izy eny tsaroa fa avy amin'ny soratra masina anao kako an'izao ary eto rehefa ataony zany ka manao an'io fanekena io izy de matsikary sika ao amin'ny Daniel 9:20 sy 5:20 fa ampandroso an'ireo asa izy ny hoe asa de reo orinasa eny an-tanany de manao an'io fanekena io amin'ny jiosy izy fa eo amin'ny atsasaka io 3 taona sy tapany io no anapahany ny fanekena raha vaovoalaminy zany zavatra zany ka voafeny ny volany jiosy ary rehefa ataony zany ola antikristy no ny antsony azy mandrapatapitry ny taona ny fiangonana satria izy de izy sy ny zanany de manohitra any Kristy sy ny teny nantsona hoe antikristy io lehilahy io eny izy no iazona ny vola ary ataoko fa eo no dirany io andrasikely fa rehefa voalazako zao de verineo aho afaka fotoana foy nantsona hoe antikristy izy io sady hantsona hoe antikristy eo mason'Andriamanitra mandra-pahatonga ny andro farany eny fa ho afa no iantsona azy aveo ankehitriny rehefa azony eo ambany fanapahany vola de ho tapahany ny fanekeny amin'ny jiosy arak'izay voalazany Daniel eto fa ataony eo amin'ny atsasaky lay tapany farany amin'ny 7 herinandro ny Daniel ary aveo ry rahalahy inona nataony
ho azony avokoa ny raraha sy ny varotra rehetra eran-tany isy pakta ataony amin'izao tontolo izao satria efa azony ny tanteraka ny areny zao tontolo izao ary mandritra ny fotoana io hiditra tsehitra ireo mpaminany reo ka hiantso an'ireo 4,400 lasa rahetsy de inona ny tranga eo akatoerana aveo ny mariky ny bibidia ao amin'ny apokalipsy 3:10 satria efa miazona ny varotra sy ny raraha sy ny sisa rehetra eto tany izy de inona ny zavatra hitranga eo hiditra ny mariky ny bibidia eo ka tsy misy olona mahazo mividina mivarotra raha tsy efa manana ny mariky ny bibidia isaoran'Andriamanitra fa mifaly amin'ny voninahitra mandritra ny 3 taona sy tapany fiangonana eo tsy ilainy ny andalo amin'io eny mario fa amin'ny andro farany eo amin'ny fiafaran'ny taonany fiangonana eny nantsona izy sy ny zanany de nantsona hoe antikristy satria zay rehetra manohitra ny kristy no antikristy ary zay rehetra manohitra ny teny de manohitra ny kristy satria kristy de teny eny antikristy izy koa ao amin'ny apokalipsy 2:7 rehefa nazera satana lay mpiapanga ho anareo mpandrainota satria tiako vakinareo io tsy manana fotoana siketo satria efa manakaiky ny amin'ny 10 efa latsaka 20 na fahefany zao hitanareo fa ao amin'ny apokalipsy 2:7 satana lay fanahy ny devoly de any ambony ankehitriny mpiampanga nireo rahalahintsika marina zany nakarina ny fiangonana ary nazery satana rehefa miakatra ny fiangonana de midiny satana de tonga vatana mihitsy ao amin'ilay antikristy satana aveo ary antsona hoe ny bibidia aveo apokalipsy 3:10 eo no ametrahany marika hitanareo rehefa izy ilay misakana zay ihany raha voatahiry eto tany amin'ny fahadiovan'ny kristianisma de noho izy ilay misakana tsarovy lay tao amin'ny tesalonianina petraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra manao ny tenan'o Andriamanitra mamela heloka eto tany fa hitoto zany ihany ary hitombony tsy fankatoavan-dalàna hito ihany satria tsy ho fantatro zany hatreo mandrapatonga ny ora tokony anehoana azy de akarina ny fiangonana aveo ary rehefa nakarina izy io de manova ny tenany avy amin'ny antikristy izy eo oh la lay fiangonana lehibe sy ny sisa ka lasa bibidia izy eo ny riko raha azoko natao ny ahitany olona zany eny tsaro fa fanahy iray ihany ny antikristy sy ny bibidia zay le trinité entoko dingana telo eo amin'ilay heriny devoly ray ihany io tsarovy lay nikolaisme hitanareo nilainy ny ho tonga vatana talohany nanomezana satry-boninahitra azy hitanareo eny jereo tsara zao dingana telo dingana voalohany antikristy ny antsona azy dingana faharoa mpaminany santoka ny antsona azy dingana fahatelo bibidia no ny antsona azy mario fa lay fampianarana antikristy nanomboka tamin'ny andron'ny Paoly ka nanohitra ny tenin'Andriamanitra no nikolaisme antikristy nantsona hoe mpaminany santoka indray zany teo zay rehefa lasa olona lay fampianarana de izy no mpaminany ho an'ilay fampianarana ny amin'ny fitsinjaram-pahefana ny amin'ny ny fitsinjaram-pahefana teo fiangonana katolika mpaminany ho an'ny teny santoka ny papa ka zay no mahatonga azy ho mpaminany santoka bibidia no dingana fahatelo de ilay lehilahy nasiana satry-boninahitra amin'ny andro farany tamin'ireo hery rehetra nananany Roma mpanompo sampy satria ilay bibidia manana lo fito lay dragona no nazera avy tany an-danitra ka tonga vatana ao amin'ilay mpaminany santoka indro ary izy fa manana satry-boninahitra fito de nazera sy natsipy teto tany sy tany Andramasina eny ary inona no lazaintsika eto izy io mpitaingina io mpitaingy tsovaly io fantatrareo ve hoe izy io lay lehilahy maherin'ny satana misy nalehako ndray alina misy rahalahy roa mipetraka eto amin'ity fiangonana ty ankehitriny rahalahy Norman Netsorinety sy ataoko farala Fred teo zay mba hiaino ny fampianaran'ity lehilahy iray mikasika ny antikristy lehilahy fantadazy izy io isan'ireo mahaindrindra ao amin'ny assemblée de Dieu ka izao ny fandikaniny amin'ny antikristy hoe aka-karazana vitamine avy amin'ny lehilahy iray izy ireo ka mindra ny aina avy amin'io lehilahy io ao amin'ny sarivongana lehibe iray zay ametraka anao dingan-dafitra eo amin'ireo trano ka ho lasa azonareo treretina ve hoe isy olona feny fany masina na hoe mefitena ho feno ka ho azo ny hevi-dravina toy zany
nefa milaza ny baiboly eto hoe iza no antikristy, tsy hoe fa lehilahy iray io. Mario fa tsy hafa kory io mpitaingin-tsoavaly io fa ilay lehilahy maherin'ny satana, lay devoly tonga vatana, manampahaizana lalina izy io. Eny, antenaiko fa misokatra ny sofinareo. Nataon'izy ireo fanandramana ny ray tamin'ireo zanany voatsela teo amin'ny fandaharana televiziona mba hitana raha manatsaina kokoa ny olona anankiray izy mba hilatsahany ho filo. Hitanareo fa na izany na tsy zany feno fahendrena izy io. Toy izany koa satana miezaka nivarotra an'io izy, na midiny teo amin'ny evo zany na midiny teo amintsika zany. Lehilahy mahery no tady avintsika, efa eo amintsika zany. Eny ary mitady lehilahy mahery zao tontolo zao ho azon'izy ireo zany andraso fotsiny ny akaran'ny fiangonana ka azery satana ho tonga vatana izy io. Marina zany, mila olona zay tena vitany raha io izy ireo ho vitany zany nanam-pahalalana. Izy io de lay lehilahy mahery satana zay manana fahalalana, manana fahendrena, manana ny teolojia ny fiangonana avy amin'ny teny manokana, de zay ny volavolainy tenany ary mitaingina lay soavaly fotsiny anaram-piangonana izy mba hamitaka ny olona ary andresy ny fivavahana rehetra eto an-tany izy, satria tsy maintsy hiditra ao amin'ny fiombonam-ben'ireo reo zay reo fiangonana izy ireo, de ny fiombonam-ben'ireo fiangonana maneran-tany ary efa eo amin'izy ireo ny trano lehibe maro sy ny sisa efa eo amin'ny toerany. Tsy misy zavatra tavela intsony ho voatery ao anatin'izany anaram-piangonana tsirairay ny federasiona an'ireo fiangonana. Ary inona no andamosiny zany? Roma. Fa miantso mafy ny papa ankehitriny hoe iray ihany andesika ikambana sy hiara-mindra. Ary reto olona reto na ny sasany amin'ireo eo amin'ny filazantsara feno aza dia mandà ka voatery ny andany fampianarana evanjelika afanonareo mba handeha amin'izany famindry zany. Inona nataonareo teo? Jamba loatra tamin'io zavatra ny anaram-piangonana io ka lasa nandany fahamarinana. Fa natao teo anatrian'izy ireo ny fahamarinana nefa de nandeha nanalafitra an'io izy ireo ary niala an'io ka nomena azy ireo eto ny fiasan'ny fahatsoa-kevitra ankehitriny mba hinony lainga ka hoe lo hinana amin'izany. Zany tokoa ny zava-misy fa alainy ny antikristy avokoa zany ary nilaza ny baiboly fa amitaka ny rehetra izy REHETRA zay rehetra amboniny tany de zay tsy manana ny anarany voasoratra ao ambanin'ny reto tomboka se reto hatramina ny renana zao toy zao. Eny raha nilaza ny baiboly fa nataony zany de nataony zany. Oreo fa mpikambanao amin'ny eo indray nareo. Tena zany mihitsy rafitra mpijangajanga ray ihany io, lay rafitra zay ny atomboka tany amboalohany ihany de lay antikristy hatramin'izay. Andre resaka ny amin'io nefa zay no famarinana io mivonona ao amin'izany ny tenako. Amen. Ankehitriny Mario fa andresy izy ary efa saiky eny an-tanany avokoa ny rehetra ankehitriny raha mbola antikristy ihany izy alohan'ny hafahany ho lasa bibidy lay fampijaliana mahatsiravina ve ny resahany. Andraso fotsiny jereo tsara ny zavatra tsy maintsy andalovan'ireo sisa tavela eto an-tany. Fa isy fitomanina sy fahoriana ary fikitrehanify satria lay dragona Roma de namoaka rano tamin'ny vavany mba hiady tamin'ny zanak'ilay vehivavy sisa tavela teto ambonin'ny tany rehefa avy ny fidina sy nakarina ny ampakarina ary niady tamin'ireo sisa lay dragona tsy nanaiky niditra izy ireo ka ninjehana ary ho nandalo teo amin'izany lay tena fiangonana raha azo natao saingy hitanareo fa efa eo ambanin'io raha io tamin'ny fahasoavan'i Kristy izy ireo ka tsy handalo eo amin'izay mety hoe fahorimbe, tsy handalo fotoana isiany fahorimbe izy ireo. Ny fampakarana ny zavatra isy manaraka ho an'ny fiangonana. Amen ary amen. De raina ny Andriamanitra. Tiako zany. Avelao lazaiko anareo miresaka n'lay fandresena ho azo isika ary tena andresy tokoa izy. Efa natao zany. Efa milamina ny raharaha de zay fotsiny. Ny vola no ilaminany zany ary ena maloto. Zany tokoa. Aleon'izy ireo ny vola toy zay Andriamanitra. Ny antokana eritreretin'izy ireo ankehitriny de ny hoe firy ny vola ananany. Inony zany? Fantatrareo fa voalaza ombenimbeniny hoe ome vola ny fiangonana. Fa izy no anovan'izao tontolo zao. Ome vola ny fiangonana de andefan'ireo evanjelista maneran-tany izy de anao inona izy io? Andresy an'izao tontolo zao ho an'i Kristy. Avela hoe ilaza zavatra aminareo ry sakaizako mahantra sy jamba. Tsy ny vola no azahoana an'izao tontolo zao fa amin'ny rany Jesosy Kristy. Lehilahy zay tena lehilahy tokoa no meo an'Andriamanitra zay ijoro amin'ity teny ity na velona na maty fa izy no andresy. Zavatra tokana ihany no afaka andresy de ireo zay manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry hatramin'ny fanorenana zao tontolo zao. Izy ireo ihany no andreany io.
tsy misy idirany vola amin'io mihitsy fa andetika azy ireo lalidalina ho amin'ny fombafomba ny anaram-piangonana zany jereo anie eny olona manampahaizana ambony izy io ho lalitsaina izy io la sady ho lalitsaina avokoa reo zanany manodidina azy doktorany filozofia doktorany lalàna eto doktorany lalàna eroa QSD ABDF hatram'izay anana an'io rehetra io izy ireo lalitsaina nahoana araka ny lamin'ny satana zany zay rehetra afetsena ratsy manohitra ny baiboly dia avy amin'ny satana zay mihitsy no nazahoany any eva ho eva voasoratra hoe laza taminay Andriamanitra mba tsy hanao an'io hoy izy nefa andraso tsy zay no tena tian'Andriamanitra atao fa ho sokafako ny masonao ka omeko karazana fahendrena ianao azony zany mitady azy io sika azo sika ihany koa zany azo ty fireneny ty maro io fa andresy ny tontolon'ny fivavahana rehetra izy andresy anao fanekena amin'ny vahoaka ny Daniel zao zany eo amin'ny jetilisa sy eo amin'ny vahoaka ny Daniel de ireo jiosy amin'ilay herinandro farany ary zay ny zava-misy voarafitra eo amin'ny solaitra be mihitsy azy zany ary hitanareo mazava tsara io fa zay ny amin'io saoran'Andriamanitra eo izy io avy amin'ny devoly io firafitry ny rafi-piangonana io tsy hoe mamely tontondro mafy an'io hitanareo fa zany tokoa io ny fakany devoly io no areny tsy ny olona ao akory vahoakan'Andriamanitra izy ireo ny akamarony sangy fantatrareo fa rehefa tonga aty amin'ny ilany aty sika ka eo amin'ny fitsofana ny retrompetrareto sady amin'ny fotoana manaraka iverenako dia ny amin'ny fitsofana ny retrompetrareto tsaroa fa rehefa teo reto anjely farany reto nanivatsiva teo le anjely fahatelo mialaminy ianareo rioloko amin'ny fotoana ny dinany io anjely io amin'izay fotoana izay no hitondrany ny afatra ho an'ny trompetra farany de ny afatra ilay anjely farany misokatra ny tompoka se farany fotoana iray ihany no hitrangany zany rehetra zany eny tompoko ikatona ny rehetra ka irosy ao amin'ny mandrakizay ahoana raikentriny amin'ny fotoana izay andreseny olona io ihany ho faranako avy eo anao zavatra ihany koa Andriamanitra eo aoka tsy ny amin'ny satana ihany no tsindritsika mafy eto hitanareo aoka sika tsy resaka ny amin'ny fotsiny ihany hitanareo fa mandritra ny itrangany io zavatra lehibe io etsy andaniny ka mizotra ho ao amin'ny reto rafi-piangonany reto irafitra lehibe io mba iray ka ampivondrona ny tena ny kambana ary anohitra ny komunisma nefa tsy fantany fananangana ny komunisma Andriamanitra mba handresy azy ireo eny inona no nahatonga ny komunisma nipoitra tao Rosia noho ny fahalotony ny fiangonana romanina sy reo hafa rehetrareo nalaina izy ireo avokoa ny vola rehetra tao Rosia ary navela no faty mosary ny olona tsy nomeny ninonino raha tokony ho velona tahaka ny hafa rehetra eto tany ihany tany Meksiko voatsela ary hitako reo zaza madinika mahantra reo tsy misy firenena katolika ka mahavita mamelo tena tsy misy na de ray aminy azy antanio amiko eo aiza aseho amiko eo aiza zany zay rehetra firenena feziny katolika de tsy afaka melona ny tenany manokana Frantsa, Italia sy izy rehetrareo Meksiko naiza alianareo tsy mahavita mamelo tena izy ireo nahoana alainy fiangonana avokoa zay rehetra nanany zay no antony nandroany Rosia azy jereo ny zavatra nitranga za mihitsy ny nahita an'izao nijoro teo aho ary no heverina ho nisy jobily volamena teo raha renareo ny fanenireo laklosy ary indro nisy vehivavy mahantra nidina teo amin'ilay lalana nitaritarika ny tongony ary nisy ray nitrotro zazakely nitomany ny roa na ny telo tamin'izy ireo nampahory teny izy io satria nisy vehivavy maty tany teny aminy no heverina fa ho any an-danitra izy no zany zavatra zany zavatra mampahonena tokoa de hitako fa nijoro teo indro fa tonga raha tsy tokoa ny fitantanan'izy ireo nitoekarena alain'ny fiangonana avokoa zay ananany indro nisy pancho kely mety hoe frank no dikany pancho nidina teo izy fa mpandrafitra brika izy io ary mahazo 20 pesos isan-kerinandro nefa ny 20 pesos rehetra no ilaina vao mahavidy kiraro zay ny toekarena ananan'izy ireo kanefa indro eto ahoana ary raha andeha atao hoe mpandrafitra sy mpandahatra brika izy ka mahazo 20 pesos isan-kerinandro tsy haiko loatra ny azony fa mba entiko anazavana fotsiny fomba fitantanany toekarena mario ary hoe mahazo 20 pesos isan-kerinandro izy tonga eo ary Chico eny zay midika hoe laikely ary misy toerana iasany zay azahoany 10 pesos isan-kerinandro ary zazafolo no velominy nefa isy olona ndonondona eo mbaravarany mba haka ny 10 amin'ireo pesos reo na ny 4 amin'izany farafakeliny mba hividianana karazana labozy sabora zay arehatra eo amin'ny alitara volamena amin'ny tetina ray tapitrisa dolara noho ny otany tahaka izany ary zay ny fandehan'ny toekarena zay zavatra zay no misy eo amin'ireo firenena alainy ny zavatra rehetra alainy fiangonana ny rehetra efa eo an-tanany tsotro zao zany de zay fotsiny ary izy miaraka amin'ny volany jiosy no io fanekeny io arak'izay voalazan'ny baiboly ho azo ny zavatra rehetra de lasa bibidia izy avy eo
tapahany fanekeny ary manao ankeriny izy poteny arak' zany ny sisa amin'ny taranaka io vehivavy io de namoaka rano avy amin'ny vavany izy miteraka ady ka isy fitomanina sy fahoriana ary fikotrianify eo fa niapakarina de eo mpanambadiana ao amin'ny voninahitra eny amin'ny fotoana io aza diso an'izany sakaizy anampihany Andriamanitra te oeo aho tsy rarahiko zay vidiny te oeo aho ankehitriny maro io fa amin'ny fotoana io no isin'izany fa mialoha kely nitrangany zany ranomarina eto an-tany de efa nampanantena Andriamanitra raha indro fa feno fikorotanana eo am'ireo anaram-piangonana ka miady hevitra ny amin'ny fanekem-pinoana izy ireo nampanantena Andriamanitra fa andefa mpaminany marina zay hitondra teny marina ho antsika miaraka miafatra mba hamerina n'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany sy ny finoan'ireo ray mba apidina ny hery ny fany masina eo anivon'ny olona miaraka mihery zay anangana azy ho eo ambony reto zavatreto ka ampiditra azy ao amin'ny fotoana ihany eny teny ra ihany voamariny Jesosy Kristy anehoana fa izy ny tsy mio voamasany io ary marak'izay indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana ary ny asa nataoko no ataonareo ihany koa eo aminareo aho vetivety foana de tsy ahita intsony izy ireo satria anao rafitra ho antenana izy ireo ka hiahaka fa ianareo no ahita satria eo aminareo aho ho ao anatinareo aho ambara-pahatonga ny fahataperana eo ny fotoana ny lazany fa andatsahany ny fahatezerany aorian'ny fahataperana zay ry le izy Andriamanitra izy io nitaingina soavaly fotsy io tsy jamba kory anareo hitanareo hoe izy io lay antikristy de lay fanahy mamitaka zay nitady lalana sy ny sokosoko eo nanao ary aveo eny tsy nitsahatra namerina an'io Andriamanitra naseho antony lehilahy ray zay mivoaka amin'ny soavaly fotsy sady manana tsipika nefa tsy misy zana-tsipika zany pampitahotra fotsiny izy io tsy manan-kery izy ho ianareo mihery ny fiangonana aizary zany inona nataon'izy ireo o reo zay ny fiangonana voalohany namoaka de miala fiangonana voalohany nanasitrana ny marary sy nanangana ny maty nahita fahitana sy ny maro hafa koa aizary zany ankehitriny hitanareo pampitahotra fotsiny io tsipika tsy misy zana-tsipika marina zany nefa hitanareo fa noho ny tonga Kristy ny sabatra nivoaka avy tamin'ny vavany tahaka ny elatra mazava nivoaka teo izy ka nandevona an'ireo fahavalony sady nandroaka lafitra ny devoly noroany lafitra ny hafa rehetra de tonga izy voafahafirany akanjony ary teo amin'ny fenina izy voasoratra hoe ny tenin'Andriamanitra amen indro izy fa tonga miaraka amin'ny tafiny tonga avy any an-danitra teo amin'ny firenena io nitaingina soavaly fotsy io nandritra zany fotoana rehetra zany iova amin'ny antikristy azy izy nataony zany ka lasa mpaminany santoko izy hitanareo antikristy aloha nanomboany fa na zany de lasa mpaminany santoko izy aveo aty aoriana rehefa voaroaka ny devoly de tonga vatana miaraka amin'ny devoly izy eo dingana telo voalohany de miay izy tamin'ny andohany ny fanany devoly aveo lasa mpaminany santoko mpampianatra fampianarana santoko ny manaraka tonga amin'ny mahadevoly azy mihitsy izy tonga vatana hitanareo io ary izy fa amin'ny fotoana iray ihany zay anjerana an'io devoly io avy any an-danitra ka tonga azy vatana ao amin'ny lehilahy ray no hiakara ny fany masina sy dina no tonga nofindray amin'ireo lehilahy reo amen la fotoana re zany raha pitso arivo raha sitrapon'Andriamanitra ny tomboka sefaroa ty azo venareo ankehitriny inonareo ve zany vao natsahatry ny oronapeo eny andreresaka ny amin'io ah fantatrareo zany hitanareo nefa mivonona ho amin'izany ny tenako avelao hoe lasa zavatra aminareo rahalahy zao ankehitriny zao vao fantatro samba ny teo amin'ny fiainako ny amin'ny antony nampitandremany fanahy ahatraniny amin'ireo io rafi-piangonana io feno fisarana ny tompoandriamanitra raha naneho ahandreto zavatreto izy fantatro fa fahamarinana zany ny amin'io vombary eto mihitsy indro izy fa mitaingo tsovaly mandritra ny tao-piangonana ka tonga atreto mihitsy sady maneno maizy azy amin'ny fomba tanteraka tokoa arak'izay azony atao hitanareo izy ihany io eny tsy voafitaka amin'io akory sika misokatra masinareo ankehitriny mijanona lavitra an'io karazana zavatra io ary tiavo amin'ny fonareo rehetra ny tompo de mijanona ka aza miala aminy eny tompoko miala ao Babilôna